alakamisy raiky ambin'ny folo novambra taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo tafaraka indray isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny radio mada iaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery fa mialohan'izay rehetra izay aloha dia isaoran'ilay nahary no ny fitahiny antsika menakavy ka afahantsika miaona indray ao anatin'izany miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny radio mada izany anterina ihany koa ny arahaba ho mba mimpirarintso ho antsika menakavy na ianao any andafiny rika na ianao eto an-tanindrazana dia anterina izay arahaba ho mba mimpirarintso izay ka dia ataotsika arahaba mahafoaka be arahaba ny manjakamiadana ka dia samy mahazo ny lafalo na ny topovoany na ny any atsimo na ny avaratra na natsinanana na ny andrefana dia anaterana an'izay arahaba izay isika raha teo ihany koa dia iray ihany satria malagasy izany isika mianakavy tiana ambara izany ny fandehan'ny fandarana amin'ity indray mitorak'ity dia toy ny mazatra eo ny famelabelarana sy ny fanazavana lafikevitra maro samihafa izay ilaina dia ilaina tokoa ny afantarantsika malagasy an'ireny toe-javatra ireny satria araka nambarombenombeny dia ny hoe misy ny tsy fantatra na hoe misy ny dosona ao anatin' izay fiainam-pirenena izay misy ny tsy mety ka dia hitondrana ihany koa ny tsikera maro samihafa tsikera mitondra any amin'ny fampandrosoana no tianambara amin'izay rehetrarehetra izay eo ny mpamakafaka politika eto miara-manonja ifaniry raha zafy manantany ho avy eo izy efa ho avy eo ihany koa ny mpanao politika izay filolefitry ny RMDM izay misahana an'Antananarivo Alain Remseza izay tsy izoviana amintsika ihany koa izany anarana izany dia misy Alain hafa ihany koa ho avy eo dia Alain Ratsimbazafy izay dia député voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara tao amin'ny district ny Tsimondrano izany hitondra famelabelarana ihany koa izy amin'izay lafikevitra hoentiny eo izay ry noela tompolasy tompovavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika ny andaminantsika zany tonga dia ho raisitsika ny mpisehatra voalohany ny mpanao politika Alain Remseza raky ny nambara teo zany izay filolefitry ny RMDM misahana n'Antananarivo sady mpanao politika ihany koa izy ary ny tsy azo adinoana dia mpahay lalàna ihany koa izy ary ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny hoe malagasy ray malagasy reny misy dikan'izay mato amafisina eny ary falomerabanao Alain Remseza tonga indray eto amin'ny miara-manonja ianao moa tsy vahintsony fa efa mpisehatra matetika eto amin'ny fandarana tahaka antony mirabanao ary miraba ny mpiaino rehetra sy mpijereny miara-manonja eto amin'ny MBS tsika amin'ity alakamisy ity miraba ny mpanolotra koa sy reo teknisiana namana hafa miraba n'izay fandimby eto koa ary miraba ny malagasy rehetra amin'izao tolakanjo mamay dia mamay izao efa mafana sady nefa mbola vao marainy andro masaka manga rina masaka ty manga asarana hoana ny namana sasany mpanao gazety efa mandeha ny analakely ava mety ava 3 ny kilao amin'izao fotoana izao mihoterinandro dia efa hitsana fotsiny inona ny tianao tenenina amin'ilay hoe masaka amin'ny manga fotsiny dia nahita hoe masaka amin'ny manga tsy dia misy inona loatra masaka amin'ny manga tokony hitsana fotsiny mety misy hevitra finosiny koa ve zany hoe manga masaka zany homana tompoka pomeritreritra hitantsika aza dia fanokafana fotsiny zany dia saka hoe masaka ny manga manarak'izay malaza be hoe ity kerentsika ity ny réchauffement climatique amin'ny mahatonga azy asy ianao raha hitan'izany tsy ho afaka mihitsy zany ity kere ty raha zao ny tena fandeny fa efa tompona andraikitra daholo zao tontolo zao mikere amin'ny atsimo eto Madagasikara zay zany nale tany amin'ny COP 26 io mikiotikioty olona tany hoe mbala zao ranga hoe mba kerenay io ange io tsy makaninao aminay nge olona réchauffement climatique amin'ny mahatonga any saka asa zany ny any Afrika sy any amin'ny pôle nord mba manahoana fa tsika zany efa afaka didy amin'io fa tsy mifanjakana no mahatonga an'io fa ny réchauffement climatique satria misy zany ndray zao misy voy sy nale tany anampitambo olona amin'izany hoe zany no mahatonga an'io kanefa dia raha tsika malala fa
le moinsety ve niarikarena réchauffement climatique koa natonga azy mety ho zany keo a de réchauffement social zay mihitsy zany mbola fantany fiakarany vidiny gaz ve réchauffement climatique koa ny BDP fiakarany ny fiakarany frais ve zao réchauffement climatique koa de mba mahamay koa zao réchauffement climatique zao zay angambana entsika manokatrany le adevo da atao imemezana kely de efa tsy hitatsony mihitsy atao fa de efa maninona nefa raha milavolefona fotsiny tsy mahavita azy zay gouvernement nanolo gouvernement tigny tena izy natao dolo na olona tsy mahitiny gasy zy ny tena izy zao mifokany raha mahita io tsisy azo tenenina gouvernement tsy mahavita azy sady tsy mahay miresaka amin'ny vahoaka malagasy tsy mahay miresaka amin'ny vahiny rehefa tena dinina aiza zao le resaka île insulaire aiza zao le île Zepas zany zao lefa tsy hitanao tsony zay resaka lany ihany tiny taona mbola tsisy resaka ihany le île Zepas efa ekena raha andao hiresaka anao cogestion zany hoe vekenao fa anazoko io zany miapahany amin'ny apahany ianao de mbola tsisy toyany ihany zany rehetrarehetra zany de efa mazava amintsika fa fandrimborepena vahoaka daholo zany fanaovana amin'ny malagasy ho tondrona tsy hitatsony zay tenena anazy ary efa tsapa fa raha zao ny mitoy efa tsisy azo antenainy amin'io fanjakana itsony fa mazava be ya idirantsika lalandalina momba an'izay andriamatoa Alain Ndre Miseza rehefa avy eo fa entsika anomboana azy aloha dia hoentsika amin'ny alalan'le hoe identité malagasy satria efa nohon' le fahantrana zany efa hoe tena difitra isika manakavy dia lasa atao hoe manipuler ny olona fotsiny ilay malagasy satria efa tena hoe mahantra tsy afaka makaiza intsony zany dia misy indray zany ny atao hoe famelomana zany hoe andrianam-pony merina zany izy io moa naseho tao amin'ny teto Antananarivo zany omaly nentin'ny professeur Raymond Ranjeva dia nazavaina atao le izy misy lafika-hevitra mafonja be ao anatiny ary tonga tao ihany koa ny filohan'ny pirenena teo aloha filohan'ny RMDM filohan'ny tim président Marc Ravalomanana dia naneho hevitra izy ndeo arahantsika aloha zany ny fomba fahitany an'izay le hoe fanomezakasina indray ny famerenakasina indray ny mahamalagasy izay tamin'io fotoana io arahantsika avy hatrany azadino fa ny firenena mahafirenena firenena de le tany aloha de ny mponinao aminy de ny fananany ny areny zany zany tena tsara le satria voalaza tao anatin'le fandarana teo raha ny enitsaratsika fa tena merina indray zay asan'ny mamalagasy ny malagasy zay raha nijery tsara zao nareo taony laza hoe mimena trano izy ny ampompolo mamalagasy na ny fierté malagasy hoe malagasy ianao satria nahoana le arenan'le olona na ny olona tsiray aby misahirana de lasa malahelo izy de menatra izy de ity zany amelona indray le ambition le ampopo le fierté hoe zany malagasy ianao nefa tsy afaka ampiseon'izay raha ohatra mahantra raha sahirana menatra ihany ianao de zay ny tena tanjo misy hevi-dalina lehibe ambadika io zavatra atao io ny famerenana indray ny asan'ny mamalagasy amin'ny lafiny maro lafiny maolona ny olona aloha zany ny olona manontolo mba tena hisongadina izy tsy menatra mijoro ary indrindraindrindra rehefa mba tafahoana amin'ny vahinina ny olo-kafa de mba afaka milaza ny heviny tsy reo tsara fa amin'izao fotoana zao nke atao mihitsy afaible na aresiny malagasy de mora manipulena mora anaovana zay tiana anaovana azy fa tena miaritra malagasy amin'izao fotoana zao za tena faly mihitsy zay na tonga de nandrotsaka n'lay souscription na le fandraisana anjara iny tena makasitraka ka de tsara ny valiny akoatrany zay ihany koa dia namafisany filoha teo aloha sandy filohan'ny RMDM filohan'ny tika Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ilaina de ilaina ny firaisankina na inona izany fisehoan-javatra satria izay firaisankina zay no tena zava-dehibe ary miantoka ny fahafahana mandroso ndeo arahantsika amin'ny fanazavany momba an'io fa raha miraha iny izy misy solidarité de afaka zay de zay ho hevitra io
andreo tsika rahina amin'izao fotoana zao tsika sahirana mahantra tsy manako lazaina fa raha mirahiny tsika androdana an'izay zavatra tsy mety rehetra rehefa nangana vaovao mety tsy mety ny tsy miaritra tsy mety misy zany hoe miaritra zany ianao zay no zay no azon'ny olombelona ny zon'olombelona na manana izy na mahantra izy tokony tsy ampahoriana hitanao le fantanen'le ranga anankiray teo ary angah ho tsy mba mandray anjara ny fotoanam-patsakana misy heviny ko hoe tia mantsy resaka artiste izy tika zany tsy maintsy fantarana ny ao ambadika fa tsy hoe zavatra resahany zavatra tsy voalaza eo mba zavatra lehibe tsy mety miaritra hoe aminao ny antony tsy atia zany a mangirifiry mafy loatra mivoaka malagasy miaritra ny eta mavesatra na ny zavatra tsy hozakany dia ny tokony ataon'ny malagasy aloha dia tena mampiseho a zay solidarité zay firaisam-pirenena tsy maintsy atao aloha zay dia saina mihitsy no namboarina ny olona inge rehefa matanjaka ny saina manana conviction izy afaka manatanteraka zavatra fa zay conviction zay tsy ho fandrakandrana mibetsaka aloha ny tena izy eny ary izay no fanazavana no entan'ny filoha teo aloha sady filohan'ny RMDM sady filohan'ny TIM le mato Marc Ravalomanana momba n'iny le hoe oronan-tsary zany zay ofikariny iny hoe andrianam-ponimerina ampitondraina ny anarany hoe napoina ny rika no valapariako miainga amin'izay tsika andriamatoa lay Andremse zay efa natsidika eo teo ihany le hoe tena mahantra le malagasy tena ny ampitondra tsy misy azo atenaina amin'ny intsony isika nefa manana n'le entité hoe mahamalagasy ary na miteny ara hoe malagasy amin'izao fotoana zao dia ohatran'ny mahamenatra ohatran'ny misitritsitrika zany lay taranaka ateo aoriana ahoana ny fahitany Alain Andremse zany zay eveko fa zava-dehibe ny fisian'ny fanaovana horan-tsary eto amintsika ary isaorana ny izay nanaovana zany satria everiko fa tsy fampily le kolotsaina mihitsy araka kolotsaina sy ny tantara mihitsy no mahatonga antsika anisan'ny sahirana ohatran'io zany hoe rehefa anisany zany hoe rehefa tonga teto ny mpanjanantany dia ny amafa ny tantara antsika mihitsy ny zavatra ataony voalohany anky anaty oriny lasa misy ady atsanga amin'ny samy foko na dia tsy de tena hoe mitombona ary izy io za dia anisan'ny tena tsy makasitraka zany ary matsapa mihitsy fa zavatra foronina lizy zay le manipulation fa ny velomo zareo vahiny izy io azahoana manatsaratsaraka atsika ary izy mihitsy milazan'izany hoe diviser pour régner sarasarao anjakana zay le mahatonga an'izany ka ozy hoe anisan'ny zava-dehibe amin'izany ny famerenana ny sotoavon'ny malagasy dia ny fahaveritsika matetika eto ny namanarena hoe ny firaisan-kina sy ny fihavanana zay ny mamalagasy malagasy dia izay ny mampiainga ny ambopony malagasy ivoaka ho azy satria io ambopo io tsy tongatonga amin'izao io fa le ambopo entin'le fifaninanana entin'le maizy anao ary zay maizy anao sy fifaninanana zay tsy hipoitra raha tsy miala vany amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana raha ny anatin'ny fampianarana ny zanakitsika nefa any dia fa totototrona sy pepopepona mazava ho azy fa tsy ho tafavoaka mihitsy izy ampianarana fotsiny anao be ny wiwi na anao tsy anjery dia mazava ho azy fa tsy hanany maizy azy izy hanany heviny satria izy zay le famonona ny hevitra zay mihitsy ny tena de davina atao famonona ny kolotsaina anao famonona ny hevitra mety hivoaka aminao famonona ny mety initiativa na ny hetsika mety ho ataonao zay no atao hoe famonona vahoaka zay daholo ny zavatra mitrangy eto amintsika hita eto amintsika taratra daholo zany zavatra rehetrany ka iveriko fa ny zava-dehibe tokony atao dia miverina any amin'le tenenina teo zay tsy voalaza ny filoham-pirenena teo aloha tsara izy zay ny tiona zany tsy maintsy miaingany amin'le fanorenana ifotinitsika zany io fandravanany le zavatra tsy mety rehetra manday zay mety manangana fiarahamonim-baovao na fa amin'iny zay zavatra eritreretintsika fa tsara rehetriny zany tsy milaza hoe ailika daholo ny zavatra ataony vahiny jereo no nataony japonais eny tsy hoe nailiny daholo ny zavatra rehetra fa alainy tsara dia nitazominy ny azy tsara koa jereo no nataony sinoa niovafenitra izy dia nalainy zay tsarany aminao dia tazominy tsarany aminy zany hoe tsy maintsy mifampianatra amin'ny firenena rehetra fa mifampianatra amin'ny tsara fa tsy mifampianatra amin'ny ratsy satria tsy misy anadanjeninao so meritreritra enao ny frantsay ndry reto malagasy dia ino ny volamenanareo nananareo fa sokafo ny vavanareo dia voky anao langy zany ary zay nefany no ampianarana ny malagasy sy teneny aminy hoe nareo nge manokabava fotsiny dia ampidirinao ny varsinao dia raha manontany ianao dia hoe ahoana moa zany zao fiandra aloka any tamin'ny andro ny fanjanahantany
misy miteny zany am'izao zay mihitsy satria nahoana nieritreretiny hoe am'izany izy misokatra fotsiny ny vavany de homany izy fa tsy hitany le arimbe le rofony rehetra firenena rehetra eto akilany ka tsika am'izao fotoana zao fa tiranovana tsy azo laviny zany namana reny fa ny teny anao teo mantry iny fa tonga ka ito amintsika ne misy mpitondra de nefa tsika koa ohatrany hoe maika hoe médecine vahiny fotsiny fa misy mitondra eto amintsika fameno reo miaraka reo ray tsy kombakombo reo rehefa tena diniko zao fandrendrava ataoko raha tsy zany ve soliteny fa tapitapika hoe ny any Madagasikara de réchauffement climatique ny tsy hinanakanina ka ny gasy rehetra ny fa diranovana fa tsy ny any atsimo any andany ianao zao fa misy réchauffement tonga eto mafana be ny any zao jereo ny olona 4 tsy lanilany eraka ny tany eraka Tananarivo malagasy rehetra mihitsy no fahadiran'ovana fa tsy okory tsy vitany hoe tsomakanina fotsiny de zay ny kere fa kere daholo ny eto Antananarivo amin'ny fandanana tongotra mandeha mianatra amin'ny tsy fananam-bola amin'ny sakafo hoanina rapitso zany efa kere daholo ny anaran'izany tsika menakavy kere daholo fa fenipenina fotsiny satria zavatra oeraoera zavatra rendrarendra ny mamay le fanjakana eto amintsika amin'izao fotoana zao sady menatra raha meno ministra milaza hoe faly de faly ava tonga teto daholo ny filoam-pirenena rehetra oravatontia COP 26 ingy samy miaro ny tombontsoany ny aleany any ny resaka ny olona ka tsy tokony isy ampiasa saribosika traiky tsony zany eny fotoatin'ny resaka atao aloha fatatra malagasy ka raha foananao saribosika tay inona no hoan'ny malagasy Andriamanitra tokony vahanao aloha zany ny olona nahoana ny mahatonga ny gasy tsy ampiasa kitay fa tsy anao ny andehanay kaiky anao voady any hoe de hoaheranay ny finanana kitay sy ny finanana saribon amin'ny fomba ahoana consommation tiako finanana am'izany so izy gaga hoanina anaty kibo zay amin'ny fomba ahoana gaz ary eto Antananarivo tsy mahita ny rano eto Antananarivo tsy mahita ny électricité eto Antananarivo efa tsy mahita ka inona no hoan'ny vahoaka malagasy ny olona efa mahatonga amin'ny resaka an'izany satria reo kojakoja mpiainany isan'andro isan-davanandro efa voavahany daholo ny olana anakany amin'ny frantsay anao de mitsy rano zany ve ho tikefitra any aminy ny électricité ny fampianarany tsika olona tsy tonga tsika miembotra de za zao manontany anao ny namanarina hoe le -7 fe zany réchauffement climatique akono natonga azy tsy fahaizana no natonga an'io zay ny anontaniko anao aloha samy atsapany zany fa rediredy daholo zany a rehefa tsy mahavita azy miala zay ny dikany efa novanany gouvernement ireo ny tena izy ireo ny mandrapatonga amin'ny fividiana ireo ny tena may na tsy mahay teny gasy ireo tsy maninona fa aiza zao izy zao sady tsy miresaka am'gaso any tsy miresaka am'vazaha tsisy zava-bita raha miteny an'izany ianao de hoe manenjikensika fotsiny jereo ohatra mbola mitany any misaotra anao andriamatofirio fa vita inona rety vita zany ny tena mahatonga manta aiza moa zany zao le velirano ny firy amin'ny velirano ny zava-bita ahitana hoe aiza le ary reo velirano reo aiza ho aiza am'ireo ny lahara-pahamehana amin'ny zavatra tena ilainy malagasy satria zay ny fidianan'ny malagasy ianao a ny anatanteraka analan'ny fahoriany a analan'ny fahantrany a izay ny dedaviny fa tsy anao terrain baolina mitsoalatsala tsisy mpilalao andehanao hatramin'izao sekoly manara-penitra tsisy mpianatra sady le eo raha misy mitresaka ny rindrina sady ve za aloha tsy hiditra am'izany misy ny entrepreneur ny fanazava am'izany fa ny fantatro fotsiny de iza ny anatra hoe zao ny amin'ny sekoly ray ny eto Antananarivo arake efo 5 ny ao anaty klasy ray misy mihoatra de eritreretinao am'izany ianao sekoly manara-penitra kely io no atsanganao tsy aloha ny teo namboarina tsara de manao ngeda be tena misy sekoly eto zao a ny ila pitombenan'le ankizy de ohatra zao mipoziny tsy maintsy lazany avoaka zany ary ny lycée aizany lycée hianatra le ankizy de afaka CTM de hoaiza afaka CP de hoaiza tsy raha manao manara-penitra ato de tsy tokotokony nanao lycée manara-penitra koa anao de manao université manara-penitra anao mbola lavitra ny kitainy afo tiako tenenina am'izany a le rendrarendra fotsiny le tidéradera fotsiny fefa mazava am'izao fa no avy eto raha izy fifidianana de fa mitam-bahoaka mitranga eto misy olona am'izao fotoana zao mieritreritra andao anao fivirina amin'ny CENI andao anao an'izao taizinareo tamin'ny orany tony misy olona candidat zao lazaina hoe misy doublant zay aloha tsy mihita am'izany fa tamin'ny présidentielle ohatran'ny hitanay fanety fa tam'le mairie zay nilatsaka nohatran'ny tsinety zao anao iazakazaka hitarika olona hoe andao fa tsy nety ny CENI io fa efa foviana ny lazana fa tsy mety io CENI io
fangavozona namanarina vo miteny an'izany avany amin'ny lalam-panorenana any amin'ny lalam-pifidianana amin'ny lalanany reo organisme na ataontsika hoe entina manara-maso ny fifidianana efa tsapa fa tsy nety hatramin'izay système électoral izy ray manontolo mihitsy ny rafi-pifidianana rehetra mihitsy nikenao tsy fidiny tao zao anao vitabataba efa heritaona sy tapany alohan'ny fifidianana vao hoe ahoana izy zay kinina tsony no ataonao ao tsy anontsony ny lalana tompoko lasy tompoko vavy eo tsy any ny lalana fa ny vahoaka malagasy efa fadiranovana manday sandraikitra mitsangana ary malagasy fa tsisy hevitra fa tsy maintsy zay tsy maintsy misehotsika milaza hoe tsy mety zao fa zany isenitsy zany de atao ahoana de anolotra drafitra ao atolotra ao amin'izy ary le drafitra eo ange le magagay olona efa vonina ny anapaka ny lohanao ko atolotra ao an'izy le drafitra tsy mampime fotsiny entina nampitambazana ny fanjakana zany amiko tompoko tsy mahavaolana ntsony zany efa io izy efa hitapokitaperaniny io efa mivarivarotra ny vaiakandrina fa ny zavatra hitrangeto de tsisy andeha amin'ny geloniny amin'ny 2023 zany fa raha zao fa lalana le ny senisy ny lalana le ny fireneny zao de fa andeha makany amin'ny korotana isika menakavy tsy tsisy olona manaiky fotsiny no ataonao tsy lany amin'ny asa mbola misy anaiky doublon zany keo ty ta ohatrany tsy doublon fotsiny mba triplon quadruplon zao le fifidianana zay niseho teo lasa reo mise en cause daholo laza am'tanin'ny olona toy hoe ahoany ty zay le satria le olona atao amin'ny seni ihany no ny teny hoe misy doublon ty raha ty izy de mempotra zay natonga am'teny io korotana be io fifidianana eritreretana zany fanjakana nefa fijery azy zany vomaika misisika ihany le fanjakana io natonga am'teny tamin'ny farany teo hoe inona moa tiadinareo mpanao gazety namana faniro resahako am'izany ohatry zany ahoana moa tiadinareo mpanao gazety atao inona moa le président nocm atao lasa sakoroka be tsy misy ilana nyotokotany avaty zavatra ray ihany fehezina le mpanao gazeto rehefa nondro ale solotena makany amin'ny senia de mbo solotena mpanjakana no lasa ao zay de fa hitana rehefa tonga le fanaramaso ny fifidianana de ho solotena mpanjakana daholo ny anaramaso an'le fifidianana zay io zavatra tiana atao kefa miariary zao ny tetika ratsy atao iandrinitsika aroana fahitanao an'le hoe sefokotany tsy mety hoe miditra am'le tena fifidianana am'izay tena tiany vahoaka hatrano mihitsy de miaingany efa ely io zay ny ilaina fanorenany foton'ny kosa aloha zay satria de efa ela ihany kosa aloha le président fokotany tsy hovidiana fa tsy atao mason'olona alao masosotra milaza zavatra laingy amin'ny vahoaka fa tonga de tsorony efa amin'ny taonany maro ny tsy nifidiana ny président fokotany ary ihany etomboany lesoka tsy fanajana ny démocratie eto amintsika zany chef de région fidiny zany mbola tsy hitany masoko zany mandrakitiny androany mbola tsy lanin'olombelona kory de efa mivadika gouverneur andray ny anara zay gouverneur mbola tsy lanin'olombelona ihany ho sahirany io fitondram-panjakana io raha zao mitoya marina izy meza mafinareo lany any amin'ny 2023 ampiasao daholo ny tetika reta fa andora amin'ny tsy lany ianareo reo ary mahatonga miteny an'izany le mitritotika amin'ny vahoaka malagasy hoe rehefa zany ny atao totaliny de zao zany tsika le manakavy ny atao hoe satovy ny opipipibe zay ny azo ilazana azy zay ny momba an'iny fa na izany na tsy zany moa tsy maintsy mirosy le fiainam-pirenena araka ny nambara araka ombenombeny de ny hoe tsy afaky ny hoe ho kivy zany de hoe eto de atao ahoana fa de zao ny lahatra sy ny sisa ny any ivelany ihany keo ny malagasy mipetraka ny andafandrika de miteny zareo hoe zay mahazo ny vahoaka malagasy any tanindrazana de matsiary mamolivolo ihany keo zay ndry le tanindrazana sy ny sisa ahoana ny fahitany alay andremsezany lay le hoe famindrona kely zay le hoe firaisakiny zay efa ela tenenina foana io mantsy nefa tsy mety vita efa ela be ny tenako no niezaka amin'io famondrona kery io satria zandany hoe mantra le vahoaka zay ilaina fandeferana satria zay le hoe mantra raha ohatra ny mbola moramora le ady de azo atao tsy ara-batana iny fa ara-tsaina koa zay raha moramora le ady hoe alternance démocratique de miandro ny fifidianany de eo mbola tsy naniny fa le vahoaka malagasy tena angadiana lavaka iletika impito mandivitr'olona am'izao fotoana zao vonona le vahoaka malagasy zay ny zava-misy
amin'ny zavatra ananany rehetra de vononany malagasy alaina ny tany alaina ny volamenany apotehana ny fampianarany tsy mila tsy azo vola ny fonctionnaire miasa mila zany rehetrarehetra misy tsy mandeha ny rano ny communication fehezana arak'izay tiany sasany anaovana zany efa tsy tenenina tsony satria tsy vitany efa manambola apery zareo mifeny ny famoizan-kevitra eto amin'ny tanàny amin'ny tanàn-dehibe rehetra fa mbola tazominy ihany koa ny misy tizy ny RNM sy ny TV ampanjakana mba tsy hamoaka ny hevitra zay veriny fa tsy mitovy amin'ny azo keo zany atao didy nakolaka ny anaran'izany ary famonoana vahoaka zany fa io vahoaka io be de be nanao an'izany fa be de be nahita faisana zay ka tsy fantatro na efa misy avion spécial io manano any Dubai na hoaiza fa sahirana raha izao hitako mitrangitsy na mien'ny farany zay vahoaka fa milazanao anamanariny ho tonga any amin'ny sofon'ireo mpitondra ireo zany ahafantarana hoe sao de tonga ny fotoana eritreretana amin'ny ametrahantsika ny tombotsika de ozy aho hoe hatram'ireo olona tena nifidy azy eto Antananarivo elama hitapirenena fidy polisan-dato ny olona tsy nifidy azy fantatra vaizany ny fidianany na ireo ary de fa menimenina sy mitomany hoe tsy izy tsony ty rangaty fa mpamitako ireo za milazanao an'izany namanariny zany ingenao mitsofotsofoko anaty any reny tsy laza tsony ty ahoany ty président mipopone anao de ahoany ty fa tena tsy petao any reo ranga le olona tena nifidy azy tena mivavaka amin'ny mihitsy ny voalohany victime ianjadiny zao tetika ratsy ataony zao satria le fandrana tsy manavaka hoe ty momba fitondrana ty zay mihitsy za tsy te hitsaratsara vilana fa aloha za fa misy nijery azy le olona tsy mifidy any am'izao mbola mahitiny ataony agny izy le fity polisan-dato le olona tena tsy mifidy anao koa ohatra misy manana mahisy azy ihany vola mbona iratsiratra mbona nahita fianarana fa le teny mifidy anao mihitsy ny velesinao any atapinao am'izao fotoana zao de fa mahatsapa ve reny olon-dreny zany zany teneniko anao zany tsisy toerana lehanao idiranao an'izany mba jereo ny mahazo azy jereo ny fitombo avaiza mo reny 4 mètre anao reny arabe reny avy eny ambany tanàna nge reny tsisy hoanina tsony de miakatra eo amin'ny arabe ny exode rural koa avany ambanivohitra tsisy sécurité de make hoe zany zavatra rehetra zany ny atsapahanao hoe tsy miembotra tsika malagasy zay fotsiny de tena hitanao sa miembotra tsika malagasy ary tsy misy fitondram-panjakana mihitsy mieritreritra an'izany zavatra zany ny fanontaniana anankiray apetrako amin'ny Alain Remseza de zao ny hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana le olona dia atao hoe miova ny fihetsiny miova ny fomba fijeriny tsy teo amin'ny fitondrana nefa izy de miteny hoe zao mahay miresaka sy ny sisa zany ny zavatra misy eto Madagasikara fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana raha ity fitondrana ity mantsy tamindry zareo mbola tsy teo de na niarahana hita tamin'ny propagande rehefa zay ny tonga eo de atao an'izao mifandripahalemana atao an'izao zao nefa ny -7 le résultat ka tiako anotaninany Alain Remseza hoe raha amin'izao situation zao ndeha atao hoe tao anaty fitondrana ianao amin'ity fitondrana ity zany andeha atao hoe ianao aloha tsy ao fa ianao aty amin'ny mpanohatra fa ndeha atao hoe Alain Remseza tao anatiny io fitondrana io raha zao ny zavatra niseho zany efa niala ve ianao efa ela niala tsy atsotso tantonao mihitsy ny zavatra toa tsy maintsy misy ezaka natao zay fitondrana nalehako rehetra de niezaka foana nitondra zavatra mandoso any malagasy zany tsy deradera ny tenenana zany fa zava-misy zany conseil spécial tamin'ny androny ratsiraka Pascal Rakotomanga nametrapelana rehefa nilasako izy tsy mety io zavatra eo rehefa tsy mitovy mivy ny hevitra tsy mitovy mihitsy ny hevitra de nametrapelam-pialana ny tenako tam'izany tompoko laha Erisoka Zafy eo na anampy taby mafy mihitsy aoka lesy fa tokony jerena tsy mety io ary satria inona no mibaiko anao tam'izay hoe miala rehefa tena tsy mety io rehefa hitanao fa tsy mandeha makany amin'ny tombontsoa-pirenena ny zavatra tonga io de tsapy tsy mila zavatra lavitra be fa zay mpanao politika tambatambazana ohatry ninona ianao somary sikiro kely mantsy tambatambazana ohatry ninona ianao ohatra hoe mba io tsy ala amin'ny toerana mbola azon'le tombontsoa kely majinijinika eo zany iny io zatra manahirana antsika hoe le tombontsoa manokana majinijinika mihitsy manerany gasy io le tonga atao ministra lisinao anatin'ny fitondram-panjakana de ny atongavana mamay avinao de hinanana n'le vahoaka malagasy vampira eo ny fanjakana malagasy vampira zany hoe tsy izy mitondra zavatra ho an'ny malagasy fa ny malagasy manatitra fanatitra ho azy
satria le malagasy tsy mahatsapa fa reo vola tavaninareo eka volam-bahoaky ao le olanao ka izay mihitsy adidiny atao asany atao andraikitsany atao fitiavan-tanindrazany tokony iseho ao sy ny fahaiza-manao ina moa fahaiza-manao ataonao ko teny gasy ara-tsainao tsy nandany andafo miasa rehefa tsy mahay teny gasy rangatia aninona ty aminay aty tonga de mazava misy na olona mitarainao aminao ary vo mijery malotoloto mahita azy malotoloto nde andana voakany ma mandoto ny biraoako zany no mahazo malagasy nga tsy maintsy ho areninao izy malotoloto iny tsy maintsy ho ampianarinao moramora izy miala fampianarany zany miala fanabeazany ary tsy fidiny azy ko ny tsy fidiny azy ny malotoloto ny ranonao ara tsy mandeha zay le tiako tenenina zany hoe teto fanontaniana napetrakantsika farany teto hoe mahafantatry ny vahoaka malagasy moa firisan-dato ny vahoaka malagasy manana électricité eto Antananarivo eto amin'ny capitale regny vopartantsika fa milazanao ma tsy misy efapolo-isan-jato akory andany ohatra zany ko ny rano nana makany amin'ny Jirama firy-marina moa ny olona tena manjifo aminareo reto fitsikely zany le olana eto amintsika nefa le Jirama fahity izy rery nefa ny orinasa manao an'izany zavatra tena sarotra be tsy misy an'izany raha tsy atao Madagasikara izy rery no sahanan'io mpanjifanao BTP mpanjifanao tsy mitombo enao fahity de kaky enao ahoana tokony fanohatra zavatra vahaolana tokony tsisy tokony isy olana mihitsy zany tsy ilaina vahaolana koa fa zavatra mandeha ho azy fotsiny ary ny anarantsika tamin'ny frantsaiko ny EDF neny navadika EDF ngeny navadika taty Madagasikara nanaovana ny hoe électricité eau de Madagascar EEM misy raha tsy diso tamin'izany andro ny io nalefa tena mitovy amin'io mihitsy ny nampiarina fa tsy misy fivoarana ary natao paisokady zay tonga ao de homana zay tonga ao de homana tsy azo ofeniny zany voaingana moa misy directeur ny Jirama iny nalefa ponja raha tsy diso tamin'ny telo taona sa efa taona hoe misy tsy mety ao zao zany ny zava-misy ka noho izany le famihezana mihitsy ny raharam-panjakana no tsy misy eto amintsika fa ny raharam-panjakana de atao ohatran'ny raha-tokantrano ary ny raha-tokantrano lasa raharam-panjakana zay le sany rehetra zany de fady ny fitantanam-pirenena mihitsy le etikana dirigence ny etika gouvernementale mihitsy satria raha vao manao an'izany ianao de atao veloma alevina ipito mandevitr'olona ny atao hoe bonne gouvernance tsisy bonne gouvernance zany eto ka rehefa tsy mandeha amin'ny bonne gouvernance ianao de mandeha makany amin'ny la mauvaise démocratie malasany amin'ny démocratie tsisy ianao fa manao didy zadony ianao fa mody atao démocratie fotsiny ny anarany de efa tsisy fampandrosoana 0 na -7 zay ny zava-misy raha izany -7 zany zao rehefa ivoaka indray ny listan'ny banque mondiale atoato tsika angambany any amin'ny vodiny indrindra raha teo tsika fahavalo angamba 10 itsika indray no any amin'ny vodiny indrindra atoato efa tonga de hitako eto nefa tsika tonga tena manao be anina misaotra betsaka vary zao rehefa aiza le lara-pamena fa tsisy olona daly eto tsy maintsy ny lara-pamena no jereny aiza ny lara-pamena aiza ny zavatra atao inona ny vokany any amin'ny vahoaka misy tombontsoa any vahoaka ve ny zavatra ataonao zay ho fanontaniana ary misy fotoana zao tena manameloka tanteraka ny fanjakana io fa mamono ny vahoaka malagasy ny politika ataony tsisy azo tenenina mihitsy mamono ny vahoaka malagasy keveriko fa io gouvernement to tsisy lanan'io mihitsy tena mbola mandeha tsara noho zao ny fiainana malagasy ka tsisy gouvernement to namanarina fo farafaratsy mbo regny 4 rehetra reny amidy mbo amenany alefa any amin'ny kere sahoana namana faniry alefa tsika any amin'ny kere reny hoan'ny kere 4 ray ny miliarako misy telopolo amizay efa 30 miliara dray efa milamina be ny any amin'ny kere efa tsy zany o ny zao fa 70 ty zany teritrereto amin'izany zao fotsiny ny volamena tsika lasa ny velany firy kilo koa izy ohatrohatra 70 kilo teo koa le volamena hatramin'izao raha ngaty tsy fantatry izy namoaka azy da iza zao le olona mitondra azy reny iza ny mbananao rapport ministre ny finance ave zany ministre ny police teo nanaovana geste be télévision izany aiza zao reny avay kely ho jereny vahoaka malagasy aiza le volamena anay iza ny tondra azy mivoaka avion izy iza ny tompona andraikitra tamin'ny famarotana azy any de vita fa tsy maninona fa ho avoakatsika reny rehefa tonga fotoana moana azy hoe aiza le izy fangavolamena ihany mbola be de be mivato mbola misy nandeha teo mbola retsika nivoaka be da be ohatsarainy any ataoko amin'iny fa lany eto ny androtsika raha ny zavatra tsy mety amin'izany ny tany izany eto
fa ny zava-dehibe de ny fahafantarany tsy fanenjehana olona ny ilazana an'izany tsy fitiavana an-drakotona arabe fa fampiarana ny fitantanana mangarara sy mandeha makany amin'ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena makany amin'ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka izay no de davitsika fa tsisy alako bika tsy tiako tare zany io a PDB ny namako ao anaty gouvernement sy fanjakanao fa namana mampinamana foana rehefa any amin'ny karaoke fa tsy any amin'ny raharam-pirenena mihitsy fa azafady tompoko rehefa tsy voarainao ny anatra de anao zay de anao mizaka ny ngidiny fa le vahoaka zao mizaka ny ngidiny vahoaka zao mizara ngidiny tsy faiza manao anao zao iny tsy azo afenina tsony zany oa tsy azo atao hoe sarotsaromana fotsiny zany de manao an'zao kely de ataovan'izay ny université orangate zao digitalisation sa numérisation ny université zay hoe firy-taona mbola tsy vita ihany to mbola misy karama tsy voaloha foana tsy azoko fa mila firy-taona ary manao an'izany zavatra zany de gaga ianao tsy azoko mihitsy nefa ny manao zavatra fary ihany zao de vetivety keo de fa atao amin'ny fokotany daholo ny carnet pokotany daholo ny misy wifi daholo adiny ray ataon'ny olona inona izy ary tsy mbola mahay mampiasa solotsaina kory fa zay matompony iny wifi iny de fa mihinam-bolako adiny ray isaky ny vahoakako vola be ine zany tsy maintsy alohan'ny fanjakana 10 000 de ho alaina paosy ny vahoaka rehefa veo mazava ho azy tsy zany rehetrarehetra zany de entina nodikodonam-bola daholo ametrahana volany aposiny olombitsy mialany aposiny vahoaka malagasy zay le tsy ekena tsy zay ny politika kapitalista rehefa tsy kapitalista tsony ma nepotisme zany fitiavatena be loatra zany nkitranotrano isan-karazany zany ka tsy mety amitsika tsony zany na manarina satria na iza mitady anao azy aloha zava fa misy efa mandeha ny resaka de hoe 2023 de mialika de fetsy de solona amin'ny maka azafady ry vahoaka malagasy tsy manaky an'izany zahay ka eo indrindra marina hoe eo ny fahantrano marina hoe eo ny fasairanana isan'andro io masaka aloha amin'ny manga fa hoany ianao tsy staitsinareo masaka amin'ny manga ka miandrotsika hoe masaka amin'ny manga fa za zao masaka eo miankatereo ao aminay ma tsy misy manga miandry an'le izy hitana re io ary fa io nge tsy poniko ty amin'ny tany fotsiny io de miandry afa masaka io rovinana no lasa ny ankizy efa te hinana efa te hinana ny ankizy miandry an'le manga efa masaka moa fa miandry an'le ilatsahany zany fa ino zany sariteny iny fa na izany na tsy zany ny fanontaniana petrako de ny hoe efa napetrako ihany izy ty na eo aza ho ala fahasaranana sy fahantrana ahoana ny fahitany alay andre misezary ilay tena hoe fomba fisainan'ny malagasy am'izay am'izao fotoana izao indrindraindrindra ireo maronisa izay hiaran'ny fahantrana sy ny fahasairanana ny any ambanivohatra rehetrarehetra ny fahamatoratsainy ary nalonana izay zavatra afampitoana efa ny fandimby izay satria na oela na oaingana de tsy maintsy tonga any amin'ny fifidianana ny firenena izany tsy teny daty aloha fa ahoana ny fahitanao zany le tena hoe famatoran'ilay malagasy raha ny tany aloha matsy somary iverenako kely mandeha fifidianana de misy voka-pifidianana le hoe tonga ny vokatra variananina tonga ny vokatra variananina fa rehefa miakatra ny voka-pifidianana avy any ambanivohatra izany amin'le toerana tsy de misy communication sisy miova ihany ko ilay voka-pifidianana vonjomaika ary mbola hitantaratra zany eto andrenivohitra raha sy amin'ny tanan-dehibe misy ny atao hoe mbola zavatra misafotifokely ena namanarina fanontaniana fotsiny apetrako ho anareo mpanokazeko tsy haiko nyvaliny efa voapetraka ve ny meran'ny moramangy tsy mbola ka eo indrindra ohatra anankiray mivantana mihitsy izy alao fantatry nyvoko fanontaniana no mipetrako za tsy malala za tsy mipetraka ny moramanga efa nandeha ny didi-pitsarany mandehny zao hoe nitory akoty nitory ape mbola le mera ny meran'ny moramanga le mbola le mera talony ao mera interimera zany atao hoe mera lany daty zay satria nisy pitsarany efa nivoaka efa na zay fanontaniana fotsiny zay ahitantsika ny saritsara ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena rehefa tsy olonao zany no olonanao no mety olany de ampiasanao daholo ny tetika rehetra ary anisan'izany tompony andraikitra am'izany le olona vao niteniteny voaingany iny hoe makatsy makaroa satria avany ihany nivoaka ny didy am'tram'izao mbola tsy misy mera moramanga tsy haiko aloha ny anazavana an'izany amin'ny lafiny teknika raha misy mahay
fa za de tsy mahay satria rehefa didiny de tsy maintsy ampiarina kanefa hatramin'izao tsy miatra de tsy haiko zany raha misy may hoe ahoana fa zay ny hitanao nitaratra ny zavatra mitranga de ahoana le famatoran'le vahoaka am'izay zay misy tenina olona anankiray manampahaizana zay na mpianatra na manarina fa za ozy hoe ny tena masarotra ny demokrasia nge lesy le alainy de zao hoe le karazan'olona tena marefrefo ary tena hoentina ahodikodiny zala mihitsy ny sainy matetika ny teny amin'ny fidiny reny olona reny ozy masarotra an'le demokrasia ty ka enao mihevitra anavitra azy indray ozy a no alany eo anatrehany zany zavatra zany de matsapitsika hoe raha vo tsy mbola ny malagasy mihitsy ny tonga saina malagasy tena tsirairay avy ka ahoana ataona tonga saina azy am'izay iainantsika am'izao fotoana zao zay tsy hoe ny atao fa ny fiainana no manao azy ho tonga saina zay ny zay daholo ny nandanany firenena rehetra na miteny ary ny filôzofy miteny ny mpanao politika tsisy zavatra kapoka mafotra ny kapoky ny fiainana rehefa marary misy olona marary o tokotranonao tsy manambola ianao vidanina fanafody miravoravo ny tananao fa tsisy atao mamely anao ny fiainana am'izay ohatra ray zany rehefa te tokony andoa ekolazy ny ankizy ianao hianatra voaroaka ny ankizy raha tsy mahita le ianao mamely anao ny fiainana zay eo anao no tonga saina fa diso fiatefa le vatona latsako de iny mahatonga le resantsika hoe efa tsapamy malagasy hoe vato ailatsan'iny no apiditra ny varainy akibony soan'ny akonany zay zany ka de etsika t-shirt kelina ray andro di kelina valahana mandritry ny adiny rove no andaninao ny hainao mandritry ny 5 taona ray manontolo de eo tsika zao io tsika miraha mahita io tsisy azo atao mihetsika de velesiny moreky de iny le malagasy tsika nosiko anitsoka izy ianao zay nge mahatonga an'io fa raha tany amin'ny fireneka avy tsika efa akorotana betsiny fosovy efa tsy teo tsony reo fa tsisy olona anaiky an'izao fa tsika nosy ho aiza renao ilomano aiza dia zay foana ny toetrain'le vahoaka nanosy fantany eo jange tsy afaka makaiza hoaiza moa tsy afaka makaiza dia eo ade pepipepony fa za kosa mahatsapa am'izay le teneny koe na zay alehanao rehetra de mimenimenina ny olona tsisy tsony ty efa endisy zany zay efa tena laboziny mirehatra marobe eto amin'ny fireneny zany hoe tandreminao fa ho avy aminao ny fitsaram-bahoaka ho avy izy io hanganika fitsaram-bahoaka any anaty urne ny tranga mety fitsaram-bahoaka hafa ny tranga rehefa tena tsy tatony tsony hiakatra ny vidiny sarandalana mizotra nasionaly mahitany koa ny zotra eto régional de mpiakatra koa de mahitany koa mivarotra mofo de hiakatra koa de ahitany koa mivarotra sarbo de miakatra koa de hiakatra daholo any vidim-piainana io amin'ny volana janvier février any de tonga amin'ny volana may tsika tonga amin'ny volana tsy haiko moa manga moa maharitra hatramin'ny volana may zany sa tsy maharitra tsy haiko za aloha mahita hoe tonga amin'ny volana may tsika de marina ihany ny resaky anay ndre miseza sy ny olona mpanadiady politika rehetra hoe volana may io de efa tena sarotra eto amin'ny firenena mihitsy manala io ka ny poetekarena mantsy zao efa miteny ihany koa amin'ny maha-poetekarena azy amin'ny maha-teknisianina azy fa tsy miresaka hoe firena politika fa tena resaka hoe teknika tena hoe resaka teknika dia mahita hoe volana novambra zany zao tsika de hiditra tsika amin'ny volana desambra nefa ny zavatra iainana am'izao fotoana zao tena sarotra be le fiainana milatsaka ny ariary ny orana miantona ny vokabary zany zao efa azo eritreretana hoe iena ny vokabary dia hiakatra le vidim-piainana de akoatran'izay misy tsy maharay karama ho an'izay efa mpandray karama isam-bolana de ho tonga ny volana janoary dia riatan'ny cyclone izay efa niteniny tao amin'ny mpamantatra ny toetrandro hoe isa-taona dia misy eo amin'ny cyclone efatra eo na 5 zany mandalo ty amin'ny morontsiraka Madagasikara na tsy miditra tanety ary izy manafosafo any an-dranomasina any farafaratsiny na miditra tanety ialaindre miseza mahafantatra tsara ny any amin'ny morontsiraka satria ianao fantatra tsara hoe mahafantatra ny any mambo any ny fiainan'ny olona any ary tsy ny any any fa ianao koa mantsy mpanao politika mandehandeha zany dia raha izay zany no jerentsika
alaindremisy izy reo mantsy miteny mirehatra zao milafiny crise sociale zany teneny zany fa le hoe Madagasikara ray manontolo miampy ihany koa ny resaka cataclysme naturel sy ny namany ahoana ny fomba fijery zany hoe volana janoary vita zany ny fetan'ny krismasy farantaona volana janoary 2022 amin'ny hoe fandiniana tsotra fotsiny tsy mbola tonga any metsika fa eo amin'ny janoary manahoana satria vanim-potoana maitsoahatra ny rano efa tsisy mety hoavin'ny cyclone tsy hoe mety fa hisy ny cyclone ahoana fipetraky ny raharaha tsaika efa fotsiny ary fitantaran'ny olona mpanjono amiko mpanjono no mitantara mpanjono tambola tsy voasaoko tsy hoe ministra voanarehan'izany efa taloha am'le mandehandeha any amin'ny faritra de hoe rehefa ny ririnina no mangatsika ozy ary rehefa ny volana nanomboka novambra desambra ny mamay be de tandremo fa mety ho mafy ny cyclone efa expérience vécu mihitsy zany hoan'ireo olona zany raha be de be loatra le amplitude des températures dia micréer cyclone tsy nianatra ny gasy nianatra nanao météologie be matsiravina fa rehefa eritreretinao mpanjono no miteny zany hoe rehefa be loatra le amplitude de mafy be le pression atmosphérique mitanga matetika mafy be ny cyclone nao izy mino an'izany de hitatsika eo le fanjakana hoe makaiza atsika zao fa novambra inona zao mba eritreretany tsisy ohatrany tsisy resaka tsisy fadisony fa zavatra réchauffement climatique zany réchauffement climatique zany namanarina any amin'ny COP 27 ndray mitomany an'izany zay fa raha olona tsy mieritreritra an'izany de zao de efa mbo manafatra ny vahoaka hoe tandrotandremo raha misy cyclone ahoana niany ahoana ny fitaovana le fahasomanany na izany ny filazalazany zareo manampaizana azy de arianany na tokony efa sinan'izao hatramin'izao tsisy resaka an'izany mihitsy zany hoe zay tsy mataitra anazy zany ny azy rehefa mipoka le izy de anao tanana hoe bonjour messieurs me vola kely messieurs fa zay ny tedavina ka tsy mitovy mihitsy ny fomba fanaovana politika zay ny tena marina aminy amin'ny teninao ny ampom-pony malagasy ny tokony hitsangana anao hoe zao voavahana eny olanay sady nanantena fa tany amin'ny COP 26 de nisy teny hoe ahoana moa zay najainareo tsy hampiasa charbon nefa anareo tsy manampy any amin'ny fampiasana charbon vo 4 kilometatra miala ny taninarivo rangaty de efa tsy misy ny électricité ka ino no andrahoiny olona sakafo aizany gaz 500 000 ny anaka 500 000 ny ray latsaka rayal raha misy de misy agnambo aizany ananany olona any ambanivohitra isaky ray volana sy tapany 500 000 vitanana gaz le olana mipetraka zany hoe tsy misy mihitsy le fanovana le toetsaina va amin'ny fanampiana ny vahoaka hanana zavatra tsaratsara koa ialany am'le ratsiratsy eo angely izy tsy ameno azy ho fitaovana ilany aminy nefitsika any be inona moa ty be milangy any be maninona any atsimiroro hoe aiza ihany ty pétrole sy gasitsika ty namanarena so de fa mitsokosoko minaraka amin'ny ombo io zany fanontaniana mbola apetraka daholo zany ary lazaina ny vahoaka malagasy aiza ny pétrole sy gazinay satria eto Madagasikara no tokony misy rapport ataonao isa-taona hitany malagasy zao ny fandehan'ny orinasa ao rehefa mafimafy niany de misy 2000 barika ho ny riananina misy an'izay nga mirarahan zany meo ny anay de alao ampiasanay meo any jirama reo de ampidiny ny vidin'ny fanjifana re jirama ma tsy milaminy tia ianao fa tsy mahazo any mbola nenao ndray mitombo ny facture zany nisy an'izany eto antany tsy maintsy vahany zany vahany ministra ny tokony amahanzambo zany any amin'ny firenena rehetrarehetra zany hoe aiza ny volany fera zany zao tsy fantatra mihitsy hoe ahoana ny fandehany nefa lalany ty fanontaniana an'izany aiza ny volany fera zany nahoana ny lasantsy ny tsy misoloka ny tsy miembitra eto amintsika fa eo ihany ny vidiny zao mibarily lefa ambony fa nisy fotoana tena ambabe tam'ireny corona tsy nitsika de eo ihany de fanontaniana de aka mora loatra ny atsika tamin'ny andro mbola tsisy ininy angaty azy nisy an'izany zany rehetrarehetra zany de hita fitsetsefana antserevo ny internet maninona ny eto amintsika ny lafindrindra eto antany nitsereo ny fanjifana telefônina ohatrinona ny vidiny am'izao fotoana zao nefa ny gasy ty miserasera ty miresaka tsy fidiny de mandefitra rehefa tonga ny fanjakana tena anaramaso an'izany vity zany fa zao aloha de paisakaditsika menakavy de manaiky fotsiny satria tsisy mpiaro fanjakana ny atao iary le fanjakana retsy kombakomba mipinana anao
ka inanao ataonao fa efa tsapany malagasy zany rehefa mamay zany ny ataoko aminao hoe tsisy fanafody tsara ohatran'ny tsara ho an'ny demokrasia sy ho an'ny fandrosoana ohatran'ny fahantrana le ty ahoana zany resaka tena Andriamanitra nanatovy tsaratsara fa tsaratsara mantsy ny sokafan'ny Andriamanitra ny lamosiny de nampidiriny tao Jesosy tena mino afainy tsaratsara nareo ko nge mavoa nareo kosa nge tsy mino any tsaratsara fa hoe rehefa ataonao hoe raha sitrapony vahoaka no manao azy eo de iada no malagasy ya eny ary zay Alain Miseza zay amin'ny fomba fanazava-kevitra maro samihafa fa mandeha ny fotoanasika Alain Miseza la manana minitra vitsivitsy zany sika eto ampamidipitiana anazy tsika moa zany de hoe miaino sofina de mandray ny saina mamakafaka tsara de miaino an'le tsy tenenina de miaino an'le tsy tenenina ihany koa miaino an'le tsy tenenina saona namana faniry manapa-kevitra zay zany le isika am'mpanao politika de te hiverina kely am'izay ary Andriamatoa Alain Miseza hoe misy miteny hoe le politique zay eny anivo fiarahamonina eny misy zany zay ray aleka ambadika politika io zay ray mandeha amin'ny vena ambadika politika io de lasa any atrany amin'ny Facebook any de lasa mifanasavanga sy ny sisa de voatonontonona le resaka hoe politika rehefa jerenao nefa ny tena dikan'ny politika de politika tena politika de hoe fampandrosoana fiarahamonina fampandrosoana firenena politika manakaiky vahoaka zany ny tena izy fandianana makany amin'ny fampandrosoana eny fa amin'ny olona konge rehefa mafy ny fiainany de mahafinaritra azy mijery le sakorokoroka kely faly eriny olona mijery ny Zatiaro Sescute rehefa mifamalimaly eo amin'ny Facebook eo ohatran'ny cinéma rehetra ihany reny mifaly tsika mijery reny fa tsy zany ny ampandroso firenena fa eny io daholo le zavatra tsy azo tenenina nefa mahatonga any amin'ny fampandrosoana za zao tamin'ny mbola kely de milazanao fa tsy mba ninana manga nonitsana tamin'ny tany zany ianao ve de ninana zany makakakazo tsika de misikotra namanarina fa sa ahoana namana faniry efa tongeto izy ny anay tamin'ny mbola kely zay de makakakazo zay de velesinay ianao ranga hitsana de ataonay anaty arona fa tsy miandry sady mamy tsara fa rehefa mihitsana amin'ny tany zany manga efa lo matetika lalomanga ny makeny aminy fa tsisy anina ntsony tsisy tsirony ntsony tiako lazana am'izany de sao hoe mitsangana ry malagasy mandraisandraiky tsary malagasy mivonona ry malagasy hiatrika ny lalana makany amin'ny fampandrosoana tena izy fa tsisy afa-tsy zay ihany io ary zany lalana zany de tsy maintsy mandalo ny fanorenany fotony dikan'izany fanorenany fotony zany alana daholo na hidratsy rehetra fa tsika hatramin'izay de mifanambitamby foana avela eo fa lay adratsy mora maniry be sy io no mahatonga ny vazan'ny malagasy miteny hoe ny marina mitavozavozany somary eo ny langa tsara lahatra somary eo ny langa tsara lahatra ary ny tsara mianahana tsy maharesin'ny ratsy matipaika eny ary mazava zay tenin'ny Alain Miseza zay ny antsika moa apetratsika foana ny hoe fahendrena malagasy ny amin'ny hoe zay mamy atelomy zay mangidy fahazarina kosa namanarina ny firaisakina sy ny fihavanana zay indrindra fa ny firaisakina sy ny fihavanana io zany mampiavaka atsika ameko ray minitra farany ary ianao atao hoe afatra efa nisy any moa ny entinao teo fa afatra ihany ko ho an'ny mpitondra ho an'ireo mpitondra sy ho an'ny afatsika rehetra any ivelany ihany ko satria manaraka n'izy ity koa ny ty miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mataty ny teratany malagasy any ivelany any sy ho an'ny rehetra tsy akanavaka mihitsy na ho an'ny mpandrara ihany ko na ho an'ny ray aman-dreny ara-drazana na ho an'ny tanora sy ny sisa mpiarony zolombelona sy ny sisa atotoko any am'ireo le diaspora aloha satria le diaspora koa miresaka be o zay hoe namana diaspora nareo miasa ny velana ihany zavatra roa ny azo resaka atao aminareo ny voalohany de hoe jereo ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena mba mety misy olona zay everiko hoe mitovy hevitra tamin'ireo satria ny diaspora koa tsy voatery hitovy hevitra mitovy amintsika ihany mitovy hevitra aminy zay hiaran'ny mpatsakaitsombo vava am'izao fotoana zao ohatra ry iza le namatsika satria président ny RMDM izy io zao filaza
azy zay mbola any amponja am'izao fotoana zao nareo misy ero mba jerijereo ihany ny fady aman-janany fa everiko fa aza tsy tokony ataony zay le firaisakina ihany zay le firaisakina sy le fihavanana ary efa misokatra koa moa ny fiaramidina mankany ivelany arabasoa arabatsara raisinay voniny zay oa raisinay an-tanandro raha ny mégaphone mbola manamboly tsika eto Madagasikara nampina an'ireo namana diaspora de tokony ho avy izy hitarika ny tolona satria efa tsy rainaina tsony izy farany de ozy aho hoe ny tanora malagasy de manana andraikitra am'izao zavatra mitrango zao tsy ho variana ny rendrarendra fotsiny tsy ho voafitaky ny herahera fotsiny fa mba tena matsapa saina mijery hoe zany ny tanana sy tongotra mbola matanjaka atao anaty tokantrano fa raha ipapa sy mama tsy afaka tsony fa visaka zao fiainana zao matoa zay fa diranovana de satria misy olona mitsetitra ny atsemboanay eto amin'ity firenena ity eny ary zay ny afatra izay nentin'ny Alaindremseza isorana izy nitondra ny faneho-kevitra sy ny famankavakana tamintsika mianakavy zany zavatra rany tsisy hoe zavatra misavon-danitra na hoe zavatra fironina na hoe zavatra hoe tsy araka ny tokony izy fa isika mianakavy zany no mandinika tsara sy mamakafaka mitoy ihany ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izany efa ho avy indray ny namana faniry Razafy Manatany hitondra ny fanoizana ny famakafakana ary tsy adinoana akory ny hoe inona zavatra nitranga tao anatin'ny 420 ora satria tsy azo lalovana ihany koa izay 420 ora izay ary de iakatsehatra ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy rehefa afaka minitra vitsy eny ary faniry Razafy Manatany taorinan'ny Alaindremseza dia io ndray ianao zany io anio iany famakafakana sy ny fitondrana fanazavana amin'ny miaro samihafa andao ary eny ary misaotra Rena Rabe Mananjara miaraba ny teknisianina atsika zay miasa mafy am'izao fotoana izao de misaotra ny Alaindremseza ihany koa zay nitondra ny fanazava-kevitra nandritra n'izay ora ray latsaka kely izay tena mazava tena mahitsy tenin'ny Alaindremseza mialary efa tsy mahavita fa mamotika mamono ny malagasy mampijaly ny malagasy tena mazava zay tena teny TFM ozy izy député Todsoa Andriamampanjony hoe teny fohy sady mazava zay nytenen'izay satria izay tokoa no famitinana ny zava-misy amin'ny akabeny amin'ny hoe tena efa fahadiranovana efa mijaly ary ny vahoaka malagasy rehetra ny kere am'izao fotoana zao fa tsy ny hoe ny any atsimo nosy rery any de zany no hoe mampandona fo zany zava-misy eto amin'ny firenena zany satria rehefa tena nandinika satria misy namana omaly tena namoaka ny arsiva de hoe mba ajerevy ty raha faniry de mba nasesy le arsiva le fampanatenana nataon'le filony tety an'le propagandy de nieritriretina hoe tena angamba tena le délai de grâce eo amin'ny ambolana eo de efa tena miainga le décollage économique an'le Madagasikara tena hoe reto ny tena no azo izy ny rehetra kinanjo tena fitaka be vava langa tena marivo tototra tena fanapotena le mahazo an'le firenena de eo na tonga an'le namana ihany mbola miteny zalary eo ngamba rehefa mba mivory izy de mba miteny ihany mba manongo tena ihany fa tsy normal zany hoe tsy mahafantatra an'izao situation iana vaoaka zao tsy normal zany hoe tsy tsapandry zalahy reo mpitondra fanjakana mialatsiny am'le zalahy moa zany fa fomba fiteny na matanora am'resaka izy hoe tsy tsapan'izy ireo ny hoe tsy normal zany hoe tsy ho tsapan'izy ireo ny zavatra marary an'le vahoaka malagasy de mba mety manongo tena ihany mba mety mba miteny hoe sikity de tena vendrana mihitsy angamba satria tena farany zay tena tsy mahay mitondra mihitsiny ao anatin'izao hoe fitondram-panjakana zao tena mialatsiny fa fomba fiteny sy firesaka rehefa tena eny anivon'ny fiarahamonina ary ianao mbola mafy be noho izany no resaka mandeha eny anivon'ny fiarahamonina eny satria inona le antony mijaly marary malahelo tena mahatsiary tena hoe very potika marary eto amin'ny tandrazany le vahoaka malagasy no reto mpitondra reto ka zay moa zany ny tenin'ny Alaindremseza teo de tonga de TFM mitsotra fohy sady mazava rehefa tsy mahavita de mela fa tena raha mbola omena anareo
araky ny teny député Fetromaly hoe tsisy fampandrosoana ninninona ntsony azo antenaina aminareo fa hoe mba hana le fahana kely am'le fahantrana sy le fahampitena zay angambany nefa zany ara mbola kely ny sansany am'zany fa raha raisina ny décision raisinareo isan'andro de ovakitsika eo indray le conseil des ministres rehefa aveo any am' Rothschild indray nareo mandeha mitady an'le conseil financier ho an'ny malagasy ho an'ny état malagasy de banque d'affaires no ampiasainareo zany efa tsy mahita hirikivoana tsony dia lasa mandeha mitodika any ananany satria angamba heverina fa tsy mahomby le relation bilatéral sy multilatéral le mangataka le etsero am'izay resaka ale rehetrarehetra dia mivoatery miditra amina fanapahan-kevitra manahirana nefa rehefa miresaka an'izany famille Rothschild zany de fa fantatry ny maro hoe inona zany izy zany aiza ny toerana misy an'zany inona ny zavatra sany zany eo amin'ny resaka filalaovana izao tontolo zao resahantsika zay rehefa aveo fa aloha fitinitsika ny 7 ora ahafahantsika zany zay hiverina am'izay ady hevitra izay namono afo aloha zany ny fitondram-panjakana mikasika indrindra ny zotra nasionaly satria efa fantatsika fa dia nikasa ny hampiakatra ny saran'ny zotra nasionaly ny ampitatitra zay misehatra izany ary de efa nametra zany ny tableau manamarina izay fiakaran'ny sarandala ny zotra nasionaly izay manomboka eto Antananarivo mitodika Menatsimo Atsinanana mitodika Mekandrefana Menavaratra Antananarivo makany Atsinanana Antananarivo makany Atsimo Atsinanana makany Atsimo Andrefana marobe no navoaka tao anatin'izay fanovana ny sarandalana izay ho an'ny zotra nasionaly mazava ho azy mampiasa ny lalam-pirenena izany raha ny fanambarany reo mpitatitra zany de hoe tokony hiatra amin'ny 12 vola Novambra izany kanefa moa rehefa nisy izay adevitra maro teto amin'ny firenena izay ary nilaza ny zava-misy hitana ny mpanao fanadidina samihafa ny vahoaka tsotra ny mpisehatra eo anivon'ny fitaterana de hoe hitarika fiakaran-javatra maro izy ty ary misy ihany koa zay efa tsy rariny tsy zakan'ireo mpitatitra dia nampiakatra an'izay saram-pitaterana izay ny fanjakana de niazakazaka avetrany tamin'ny alalan'ny ministera ny fitaterana omaly namory reto mpitatitra amin'ny zotra nasionaly reto ny tapaka atao zany de hoe ahemitra amin'ny fotoana manaraka zany fa mbola hisy ny vaomera handinika ny amin'ny reo fangatahana sy reo etaetan'ireo mpitatitra zany ny amin'ny hanatsarana izay asa fitaterana sy ny marary amin'izy ireo ka antony na tonga azy ireo andray an'izay fanapahan-kevitra hoe hampiakatra ny sarandalana eo amin'ny zotra nasionaly izay isika omaly de nametraka ny amina hoe betsaka reo ministera zay voakasiky ty fiakarany zotra nasionaly ity de nambaratsika eo anatin'izany ministeran'ny vola nambaratsika eo anatin'izany ministeran'ny varotra nambaratsika ny ministeran'ny angovo ny ministeran'ny fitaterana ny ministeran'ny asa vavety ny ministeran'ny fizahantany ny ministeran'ny mponina ny ministeran'ny serasera ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny ministeran'ny miandraikitra ny sécurité publique hatramin'ny SAIG de nikitiatsika tao anatin'izany voakasiky zao resaka zotra nasionaly izao avokoa fa tsy tokony ministeran'ny fitaterana irery ihany ary tokony iso isika ny cellule de crise na comité na commission handinika manokana izany satria kipoka amina fipoahana lehibe ny ateraky ty fiakarany tsarindaliny zotra nasionaly ity izy momaly mbola tsy dila zavatra nambaratsika de fa nisy le fivoriana omaly de tapaka tao anatin'izay ny hoe hisy ny vaomera zany zay handinika mikasika ity raharaty na zany na tsy zany tsy hoe nahafaly mpitatitra rehetra izany adevitra rehetra izany fa misy ihany reo mpitatitra aty am'izay manao ny asa fitatena amin'ny zotra nasionaly zay efa manomana sy efa nieritreritra ny aminy hoe tsy azo idivirana io fiakarany sarandalana amin'ny zotra nasionaly io ary tokony hotazomina amin'io sarandalana zay ny faritan'izy ireo izany saingy ny adevitra moa de mandeha de hitantsika eo ny avoaka ny rapitso sy ny rafakapitso ao anatin'ity raharaha ity zany ny raharaha zay ndresantsika teo zay fa akoatra zay dia namaly ny Flora Djonarmampianina namaly zay mikasika indrindra ny hoe avoay reo gadra politika areoko zay ny fanenjehana hoy ny Flora Djonarmampianina zay nakalaza ny tsingeritaona nahaterahany
tany ampitandranomasina tany ary nanao an'izay kabary zay nalefany ny antefa tamin'ny fitondram-panjakana dia ny viteny zany ny ministry ny fitsarana namaly izay teny zay ny amin'ny hoe tsy misy ny gadra politika eto Madagasikara raha ny nambarany fa gadra zay voaroroy amina lafin-javatra hafa zay hoe amina fomba raharaham-pitsarana moa zany de hoe amina droit commun reo gadra ireo. Zay zany ny version ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana zany. Ny rehetra nefa de mahalala tsara fa mpanao politika reo gadra ireo. Ny rehetra nefa de mahalala tsara fa fanehoan-kevitra sy fietsehana miaro amina endrika politika no nahavoafonja azy ireo. Ny rehetra nefa de nahalala tsara fa nanana andraikitra ra-politika nandritra ny fitondrana teo aloha ireo gadra ireo ka nanasokajiana azy ireo ho gadra politika. Ny mety ho chef d'inculpation na no mety ho vesatra fanenjehana azy ireo, mety ho adika ho cybercriminalité na mety ho adika fitsoahana araketra na mety ho adika ho firaisana tsokombakomba fa ny rara sy ny tare de fantatra avetrana. Iza moa tsy mahalala zany mbola rajona zany fa mpanao politika ary nanana andraikitra tamin'ny fitondran'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary anisan'ireo napetraka ny taty amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao mihitsy ny betinoirany eo amin'izay lafiny fandrarana zay sy ny hoe nanelingely azy ireo tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny zany mpanolontsaina manokana Andriamatoa Flo Rajaonarimampianina tamin'ny fitondrana izany ka rehefa tonga izy ireo dia noazakazana natao zay fanenjehana anti-pandraraha ity zay. Izany tsy nalala ny faneho-kevitra nataon'ny Berija sy ny hetsika rehetra nataon'ny Berija enina ny fitondrana amin'izao fotoana zao aza de nampiny zany Berija izany tamin'ny hetsika izay nataony ny mpianatra teny akato izay nitarihany ary tamin'ny fanohanana ihany koa amin'ity fitondrana ity nandritra ireny tetezamita sy taorinan zany tetezamita izany. Rehefa tsy nitovy hevitra nefa tamin'izao fitondrana izao ary nisy faneho-kevitra ny sesesy nataony zany Berija izany ary nisy ny fandraisana andraikitra nataony tao anatin'ny mahatanora RMDM anazy dia nosamborina izy ary raharaha manokana tamina faneho-kevitra no nitazomana ponja azy. Izany tsy nalala fa tompona andraikitra ara-politika lehibe tamin'ny fitondrana teo aloha Andriamatoa Ary Laurent Radjasson na Roly Mercia nitazona andraiky mpanjakana teo anivon'ny ministera ny serasera izy ary ny fanakaiky tamin'izao fitondrana zao tamin'ny fotoanandro ny tetezamita nahafantatra zavatra maro raha ny zava-misy tao anatin'ny fitondrana tetezamita ary anisany nahalala ihany koa sy nahafantatra ihany koa ny tontolo ny fifidianana satria anisany nitondra tsikera maro tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny 2024 ny tenany Roly Mercia ary namoaka ireny karazana tsy ambaratelo mikasika ny andramena sy ireo lafin-javatra maro teto anivon'ny firenena tamin'ny andro ny tetezamita zany. Ka etsika zay nataona mpianatra nanao fihetsiketsehana teny amin'ny Sampaninambohipo zay nitaky ny fialan'ny Beritra no ahafahana nanapaingitra ny Roly Mercia tao anatina rara izay nambara ny fianakaviany fa tsy nahavoakasika azy fa ninina nanonona ny ranary ka ny olona zay nanonona ny anarany de efa nanao taratasy ho fanesorana azy ao anatin'izany raraha izany satria nambara fa noterena izany mpianatra izany kanefa tsy ndraisina izany fanazava-kevitra antsoratra napetraka tia vavolombelona zay nanakisaka any Roly Mercia zay voafonja ihany koa moa amin'izao fotoana izao. Hevitra politika zany, mpanao politika zany ary lonon'ny politika no ambadika zany adevitra rehetra izany fa mendriky ny vesatra fotsiny no mety napetraka hoe aty amin'ilay droit commun zany everiny rehetra fa fomba fiady ary zavatra tsy de mahagaga amina endriky ny fitondrana amin'izao fotoana izao izany. Makasika izay raha ny 420 ora ihany dia ny vaovao lehibe ihany koa moa zany satria nambarantsika teto anivon'ny miara-manonjany amin'ny hoe nisy andian-dahalo nanafika tany Anjorobe tao anatin'ny commune Tanety anaty Volo dia nisy ray aman-dreny mpitarika fivavahana ary anisan'ny rem-pianakaviana tao anatin'izany tanàna zany azo ny reo dahalo ary dia sambobelona moa zany no nahazoan'izy ireo azy dia tao anatin'izay hoe kidnapping izay de nentina izy ireo amina tanàna lavitra be raha ny fanazavana samihafa. Nisy anefa ny fidina n'ireo zandary tany toerana zany
zay manana andraikitra manokana ao anatin'ity raharaha ity ary nanao ny ezaka zay nanafahana zany takalinaina zany zany remim-pianakaviana zany ka tany androva kely no nahatratrarana izany tokony tamin'ny omaly tany amin'ny misasakalina tany hoany no azo teo ampelantanan'ireo dahalo izany remim-pianakaviana zany mafy de mafy ny fifampitifirana tany antoerana ary maromaro tamin'ireo dahalo no naratra ny andro nefa maizina moa zany de nisy tamin'izy ireo no tafatsoka am'izao fotoana izao mbola mitoy ny azalambo an'ireo dahalo zay mampitondra faisana ny vahoaka Nando Zorobe sy ny tapany andrefan'iny am'izao fotoana izao ary manao an'izany ezaka rehetra izany moa zany ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana fa ny zava-dehibe de hoe azo zany lay renim-pianakaviana zay takalinaina tao anatin'izao raharaha izao farany de farany alohan'ny deratsika ny adefitra satria efa eto ny solomamboaka Alain Ratsimbazafy dia hisokatra amin'ny 17 volana novambra izao ny tsena ny Letsi na ny campagne ny Letsi araka ny fahafantaram-be sy ny maro azy ny faritra Tsinanana moa tena metsiketsika am'zany fa ny faritra atsimo Tsinanana ihany koa mahazo any Nosivariga, Ikongo, Mananjary, Farafangana, Vangaindrano, Manakara sy ny rehetrarehetra ireny dia anisany mamokatra Letsi ihany koa zany toeran'izany ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo de ao anatin'izany famokarana Letsi zany raha miresaka Tsinanana moa de fantatsika avy hatrany atia Manoro, atia Vatomandry, atia Tanambomanapotsy, atia Marilambo, mikisaka makany Brickaville dia tonga ny Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa raha atia Analanjorofo ndray de afantatsika akoatran'ny Jorofo zay mandeha be am'izao fotoana izao dia ny faritry Vavatenina amin'izany Ambohibe, Anjambe, Satavy tena misy an'izany Letsi zany atia Apasimbe ihany koa de misy an'izany mahazo ny Tsonerano Vongo Fotsialanana mahazo atia Fenerivo Atsinanana Mananaravaratra Maroantsetra atratia Sainte Marie dia pikirakira ary tena manao an'izany resaka Letsi zany ka ny campagne na Letsi zany de sokatra amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao ary ny quota ny Madagasikara de eo amin'ny 4,000 tonnes na 16,000 tonnes ny quota any Madagasikara zany saingy somary manahirana kely ho an'ireo mpikirakira ity resaka Letsi ity dia mievaheva eo hatrany ny vidiny amin'ny kilao satria 250 ariary ny kilao amin'ity taona ity zany vidiny zany dia efa tarataratra tany amin'ny 2 arivo, 3 arivo, 4 arivo tany hoany efa nisy 700, 800, 700 arivo ariary tany hoany tika nefa ty amin'ny 120 arivo am'izao fotoana izao dia 200 arivo ariary zay kilaon'ny Letsi zay Letsi aty Madagasikara de Letsi sokajina tsara ary anisan'ireo firenena fahatelo zay mpamokatra sy mpanondrana Letsi be indrindra any Europe tsika am'izao fotoana izao ny olana ho an'ny vokatra Letsi eto Madagasikara akoatra ny tsy fahampian'ny orana de eo ihany koa ny hery entin'ireo tantely zay manao ny fécondation mampamelana izany Letsi zany zay moa no atao hoe vokatra zany de misy ny fécondation na auto-fécondation na sahala am'izany misy tsy mahavita an'izany efa ndresantsika zany tamin'ny resaka vanille ohatra hoe tsy maintsy sokafana an-tanana zay le mamaky fleur any ambany volo no misy an'izany any anaty bolonga tanety misy an'izany alana vanille zany no misy an'izany ka tony Letsi tony zany de ny tantely miasa am'tony mamaky an'izay fleur zay manao an'izay fécondation zay dia tsy de maharaka an'izay asa zay ny tantely koa zany mila kolokoloina satria fampiankiny ireo rehetrarehetra ireo dia rehefa azo zay dia aingana ny fiazakazaky ny Letsi mindrindra moa miampy ny orana de tratra lay calibrage tadiaviny eo amintsena iraisam-pirenena ataontsika hoe tsetsatsiaritra nefa manandandy zany resaka izany ho an'izay misehatra ny tiala asa ity ary efa ela ihany koa ny sasany no namondro zany namondro Letsi zany de hoe nanofa piehana Letsi efa misy zany reo tatsaha zay efa mahay an'izany asa zany misy mamondro Letsi anay de dikan'izay efa ho faina impihana Letsi iny de zay vokatra azy eo arakarak'izay fanarany hoe ty ny ofan'ity pihana Letsi na fotra Letsi ity dia iny zany zay vokatra azy eo na 4 kilao na 4 kilao dia alainy lay collecteur zay namondro izany rehefa tonga ny fotoana zany hoe isangotra zany na anao zay fiotazana ny Letsi izay
zay ny zava-misy amin'ny akabeany itsika miezaka miresaka amin'ny fiainany tatsaha miresaka ny fiainany fiarahamonina fiainana aéroéconomika fiainana politika satria izany ihany ko no miara-manonja miezaka ny manan-karena hevitra sy fahalalana isika mba ho fantatry ny be sy maro hoe misy mahafinaritra ihany ko nge eto amin'ity Madagasikara ity ao anatin'ny asa sezaka zany rehetrarehetra zany mba ho fampivoarana ny ambandany fari-piainan'ny vahoaka malagasy eny ary tompolasy tompovavy tsy maintsy ny lalovany zany tao anatin'ny 4 ary mbola ho hitantsika eo fa niniko tsy nolazainy izy ity fa raha alina amin'ny fitora ny baolina baria eo na Benin efany izy ireo amin'izao fotoana izao ny mpilalao ty moa de efa tsy hitantsika tsony zay resahana satria alavay amin'ny matsa ny baria no mitranga foana ny korotana samihafa de efa tsy adevitra amin'izany tsony tsika fa ny résultat ho an'ny androany alina sy ny amin'ny alahady zao ihany ko ho an'ny matsa fiverenana ho an'ny Tanzania de ho hitantsika zany rehetrarehetra zany. Andriamato solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy Atsimorano miaraba tokasoa. Ya miarabanao namana faniry ary miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja. Hitandray moa ny tena androany satria noho ny fandaminana eo amin'ny samy solombavam-bahoaka dia eo ihany koa ny arida manandraikitra ny tsirairay dia mitondra nzay anjara briky zay atao anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity andro an'ity ka akafaliana trany no iarabanantsika vahoaka rehetra manaraka ny fandarana namana faniry. Monsieur le député nanitikitika kely ihany ny adevitra zay nanatsitika kely teo aloha teo ny amin'ny hoe gadra politika tsy gadra politika ifampisotomana indray zany adevitra zany amin'izao fotoana zao fa eo anelan'elan'izany adevitra ny gadra politika izany de hoe misy voafonja zay nanao inona moa zany fitsaboana manokana tamina hôpitaly de nisy ny inspection na fidenana tampoka nataony teo anivon'ny polisy de tsy tao le voafonja de misy indray miteny teny amin'ny parking izy dia ny dokotera ny voasaringitra tao anatin'izany dia ny tazoma atao anatina violon ora vitsivitsy de natao ny fakanambavany de nisy ny pression nataon'ireo mpitsabo naman'ilay professeur maromana kokoa dia navoaka izany de misy ihany koa vaovao samihafa hoe nisy fonja vaky tany farafangana tany de misy ny fanenjena samihafa de maromaro ny voatifitra de teo le adevitra be ho amin'ny aizany zoma olona satria de tena maro be ny voatifitra tamin'izany mbola adevitra iny amin'izao fotoana zao le tany farafangana iny ary to nisy voamera manokana natsangana tamin'izany teo anivon'ny antenimeran-dolona tamin'ny fotoanandro tamin'ny herintaona zany resantsika rehetra zany mbola nitoy tamin'ity fiandohan'ity taona ity zany akoatrin'le hoe tamin'ny andro vazo sy toerana samihafa de misy voafonja tsy hita de hoe hitandray hony fa lesika teo amina passation samihafa le izy zany adevitra eo anivon'ny tontolon'ny fitsarana sy ny fitantanana amin'ny fonja amin'ny akabeany eto Madagasikara akoatrin'ny hoe tatantana azo fonja vaovao Madagasikara imery tsy atosika sy ny andro fianaratsoa sy ny sisa rehetra any de mandeha ny adevitry ny gadra politika etsy andaniny anefa dia misy gadra ho foronona vaovao indray amin'ny akabeany satria dia manao an'ilay hoe azo atao ny manao ny mandat d'arrêt international na panneau politika zay any ivelany any any lasa any ivelany any amin'izao fotoana izao kanefa manana amin'izay fiandanina fanoherana ny fitondram-panjakana izany anisan'izany raha matoa Faniry Soerinaivo zay filohan'ny RMDM diaspora anisan'izany ihany koa ny tale général ny Knaps zay voaroroy amin'ny alafiny kolikoly miaraka amin'ny prime ministre teo aloha Jean Ravelonarivo zay voasoritra hoe tafaporitsaka tany ampitan-dranomasina ny akoatran'izay dia maromaro amin'ireo ministra SVM teo aloha no lasa ny ampitan-dranomasina any amin'izao fotoana izao amin'ny hoe misy fanambanana ny tota-taratasy samihafa ministra Maharanty ministra Antelo Marapara ny ministra mponina teo aloha sy ny sisa maro be fa etsy ankilany anefany dia maro be amin'ny olona ao anaty fitondram-panjakana ihany koa no manana ny tota-taratasy kanefa tsy mbola mihetsika amin'izao fotoana izao na de fa maro aza no miteny hoe aiza avokoa ireo antota-taratasy zay tokony andeha ireo eny anivon'ny pôle anticorruption na ny Bianco de mbola miantony zany de poids de mesure ny andraisany rehetra zany fa eto aloha zany ny adevitra hoe gadra politika tsy gadra politika dia fantatra nefa fa panneau politika no ny fonjaina amin'ny endriny maro samihafa ary ny lolon'ny politika ny adevitra politika ny fifanandrinana ara politika ny taombadika zany adevitra izany ny hevitry député Alaira Tsimbazafy.
marina tokoa zany fanamariana avy aminao zany namana faniry ary sesilany moa zany ny fahenona ny vaovao amin'izao fotoan'izao amin'izay hoe fanenjehana isan-karazan'izay amin'ny lafiny ara-politika indrindraindrindra mariako manokana fa raha ny etianivon'ny anteny miram-pirenena araky ny fanambaranao teo dia misy tokoa ireo tompona andraikitra izay voaroroy tamin'ireo karazan-keloka samihafa izay tokony andalo ny anivon'ny HCJ anisan'ny voamera ao anatin'ny izany ny tenako ary zahay zany amin'izao fotoan'izao dia hoe eo andala mpanaovana n'la hoe fanadihadiana izay mariako tsara fa fanadihadiana izay miainga amin'ny tonta-taratasy eo anivon'ny anteny miram-pirenena ka ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra ny hoe ho alefa eny anivon'ny HCJ sa tsy ny antonta-taratasy mahakasika na mahavoatonona olona tompona andraiky mpanjakana ambony ny zavatra hita sy tsapa nefa dia rahantsika malala ny zava-misy eny anivon'ny anteny miram-pirenena fa raha ny eo anivon'ny fanoherana dia marina ny hoe ao anatin'ny fahavitsiny izany solombavam-bahoaka ety anivon'ny fanoherana izany ary ny eo amin'ny pomba ny fitondrana kosa dia ao amin'le hoe maro anisatra zareo midika zany fa misy fahasarotana eo fandraisana ny fanapahan-kevitra na dia mahita ary zay fa tokony irisony zany lafin-javatra zany mariana etona fa manao zay asa tandrify ary mifanaraka amin'ny lalàna velona mifanandrify amin'izany andraikitra ny solombavam-bahoaka zany izahay ny anivon'ny anteny miram-pirenena ary mametraka mihitsy an'izay hoe sy atao fialokalofana akory ny andraikitra eo anivon'ny firenena fa zay olona kosa zay hita fa fanetry be ny firenena dia tokony iroso amin'izay lafiny ara-pitsaran'izay anisan'ny zavatra nambaranao teo namana faniry ireo fanenjehana samihafa zay marena ny hoe toa fanenjehana ara-politika no misy amin'izao fotoan'izao fa tsy de mifantoka loatra amin'ny hoe asa zay atao hoe tsy mifanaraka ny lalàna na mialohan'ny lalàna eto amintsika fa misy ny alakobika tsy tiako tare araky nefa nambara teo dia maro ny tompona andraiky mpanjakana nandalo teo anivon'izany fitondrana ny fandinika eto amin'ny tany sy ny firenena zany no atao azalambo sy amoronana dosie mihitsy ary amin'izao fotoan'izao zay zavatra tsy tokony hitranga ho zahay raha ohatra ka fijerevana n'zany ataona hoe fitonina zany eto amin'ny tany sy ny firenena ary zay moa no anisan'ny nanamariana sy nanaovan'ny filoha pirenena teo aloha andriamatoa Erajonary Mampianina Antsoavo amin'izay hoe ilana fitonina ny firenena raha te iroso amin'izay lafiny fampandrosoana ny firenena zay tsika atsaharo ozy izy ny fanenjehana indrindra ny fanenjehana ara-politika fa tsy masoatsika vahoaka malagasy io izay no endrika anankiray izy tomako ihany koa ny isaitsika fa matoa ny filoha teo aloha marika Ravalomanana nametraka ny ampony tamin'ireny fahenona ny voka-pifidianana teto amintsika reny dia ny fahatsapany mahazava-dehibe an'izay mahamalagasy zay ary indrindraindrindra fiarovana ny ain'ny malagasy satria de ny rahantsika nalala ny zavatra tao ambadika reny voka-pifidianana teto amintsika reny mariana etona fa ny filoha-pirenena mirahalahy zay mitany saiko teo aloha reo zany zao de mametraka an'izay le ahoana ny isin'ny fitoniana ary ahoana ny isin'ny fifandrimbasam-pahefana ara-demokratika eto Madagasikara fa tsy lany andro andeha hifanenjika sy hifamotika amin'ny lafin'ny fanagadrana sy ny fanenjehana ara-politika ny olona tsika zavatra hita sesilany nefa amin'izao fotoan'izao de toa hiazaka zahany fanjakana zany ary misintona ihany ny lakilosy ny tena amin'izao fotoan'izao hoe maro amintsika no sao de diso hevitra amin'ny fandraisana fanambakevitra fa fantatsika tsara ireo zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena zay nataon'ireo tompona andraikitra atao anatin'izao fitondran'izao vahoaka re mba tsy ny fifanenjehana natao hibahana ny fitantanana ny raharam-panjakana fa kosa tena mba hitodika tsika
am'le hoe fampantrona an'zany firenena imbonan'zany ka eto namana faniry de manahirana de manahirana no mijery ny fomba fiasan'ny fitondrana am'izao fotoan'izao ary misy mihitsy ara ny hoe fanovanana andinin-dalàna mba hahafahana manoy an'zany hoe fanenjehan'olona eny fa na dia any ampitan-dranomasina ara dia jerevana avokoa ny fomba rehetra zay anenjehana ny olona indrindrindra ny tsy mitovevitra amin'izao fitondrana zao ka antsoavina atao hoe aoka andinika tsara mialohany andraisana izany fanapahan-kevitra izany. Ny zava-misy manko efa nyteneny deputé Alain Ratsimazavy teo foana hoe ny tantara de miverimberina foana ary ny fiverimberenan'ny tantara zay everina zany hoe efa samy mba tokony nakany rehetra lesona dia ohatrany mbola tsy misy mahay maka lesona am'zany ray ankehitriny zany de rohatra zany hoe mahititsika am'le mpitondra fanjakana teo aloha zany ny akaiky indrindra raha isitsika zany ny am'le HVM dia mety noho ny antony manokana dia lasa ny ampitan-dranomasina ny filomivady mitoetra ny prime ministre zay azo lazainy hoe prime ministre roa tamin'ny prime ministre ny fitondrana HVM teo aloha zany ny ray efa iny lasa ny ampitan-dranomasina ny ray de mbola hadevitra be am'izao fotoana zao mahakasika an'le hoe permis biométrique sy ny lafiny subvention exceptionnelle zany zay misy mpiara-masa aminy zay voafonja vehivavy eto Tanimora am'izao fotoana zao prime ministre roa zany zay manana olona zay reo membre ny gouvernement maro dia akoatrin'ny efa resahana de misy adevitra ihany koa amina mpiambina ny gouvernement vitsivitsy de misy moa zany mangingina any mahajangany zay nanana andraikitra tamin'ny fotoanandro teo anivon'ny transport zay fantatra tsara hoe inona ny olona samy hafa nisy ministra zay efa avy misahana raharamba iny de avy eo ny andraikitra ny minina dia lasa ny ampitan-dranomasina am'izao fotoana izao zay tao anaty fitondrana teo aloha nisitry ny tontolo iaina moa zany tsy resahantsika ao anatin'le nisy antota-taratasy nisy ministrona zay resahana ary efa nandalo tao anatin'izay vomera manokana zay nyresahanao zay zany adevitra rehetra izany akoatriny hoe misy ministre ny fonction publique maro be zany reo tompona andraiky mpanjakana tratra ao anatin'izany adevitra zany ny titsika resahana fotsiny amin'ny hoe reo ny ministre akoatry ministre Roly Mercia zany io zay tratra amina adevitra hafa io fa tsy mifanalavitra am'izay le izy ny amin'ny hoe hahoana no afana zany mametraka am'le hoe izay zao ny eto ka mety nandengelina tamin'ny fotoanandro ny reto dia akisaka andray aloha reto fa ny olana zany deputé Alain Ratsimazavy de ny hoe ny zavatra miantra an'ireo olon'ireo zakany ihany ny zavatra iaina an'ireo olon'ireo zakany ihany rehefa tsy maintsy ho zakana le izy rehefa tsy maintsy zay le lalana zay iainan'izy ireo am'izao fotoana zao na ny efa any amponja na ny mbola eto atandrazana fa voatery mangingina miafina any am'izay toerana misy azy ka mety miandriny zay mety ho fampetsona sy ny sisa ary eto ny mahagaga misy le premier ministre tonga de tratra ao anatin'ilay hoe fanamelohana zay miaraka amin'ny antota-taratasy ohatrany hoe premier ministre Ravelonarivo zany kanefa raha voasoratra de hoe tompona andraiky mpanjakana izy reny de tokony miandry an'le ACJ raha ohatra ka izay zany le izy de eo zany le adevitra samy hafa rehefa inona no ampiasaina ny ACJ fa rehefa inona de mandeha lay fanenjehana eo anivon'ny pôle anti-corruption zay io moa zany raha-pampitsarana miara-miasa anivon'ny Bianco zany de zay zany le nresahantsika hoe efa zay le fe efa zay le tranga fa ny zava-misy am'izao fotoana zao ve io adevitra be mandeha io zay fantatsika fa misy ny antota-taratasy misy ny scandale be da be amin'ny fitondram-panjakana misy ny resaka hoe corruption en grande échelle eto Madagasikara vao teo io Alain Ndremiseza zao ny teny hoe aiza le volant fer na le fond routier mbola adevitra tsy mety vita zany am'izao fotoana zao lay resahana fa misy fanadiadina natao mikasika indrindra n'lay hoe vola zay subvention famé ho anivon'ny paty zany na ny personnel administratif et technique eo anivon'ny université sy ny sisa tsy editsika hevitra tsony ny amin'ny hoe chrome tsy editsika hevitra tsony ny amin'ny hoe secret tsy editsika hevitra tsony ny amin'ny volany covid-19 mbola tsy maintsy andeha daholo zany raha rehetra zany tsy editsika hevitra tsony ny amin'ny hermady tsy editsika hevitra tsony ny amin'ny prime exceptionnel ny jirama sy ny fomba naapitehany jirama ary io mbola adevitra tsy mety vita deputé Alain Ratsimazavy de mifantaniana mipetraka de hoe
ny zavatra hitranga am'izao fotoana zao ve hitranga am'reto mpitondro reto raha pitso raha afaka pitso ary ho zakany ve raha ohatra ka tsy maintsy mamboly am'izay esprit revansara zay tsika isika hoy a satria niendriky le fanjakana amin'ny akapobeany mihitsy ny kity ao anatin'izay raha ohatra ka tsy ametraka mihitsy am'izay resaka stabilité zay fa ny adevitra hoe zay tsy mitovy hevitra aminay de ho enjehanay ary zay mbola malina le ministra inona zany no anao sokajina le nanao akanjo menamena sy nanao badja menamena tamin'ny 20 volana février tena analakely zay ny samborona nefa ny acte mbola tsy consommé nisy olo mamboaka notatitra mbola tsy tonga teny atoerana fa no nitondromolotra fotsiny hoe ary samy nahitsy tsika rehetra hoe itiny ny olona io kabineany ihany ny olona io assistandra ihany ny olona io de ny samborona mova tsy gadra politika ny anaran'izany fa aizao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana ny hoe zay olona zay tonga hieny nitaritra ataony solomamboaka ka manao akanjo menamena na manao badsa mena dia tsy maintsy samborona zany olona zany tsisy an'izany tompoko ao izany adevitra politika aolana politika zany na tian'izao fanjakan'izao na tsy tian'izao fanjakan'izao de mampatahotra zany député Alain Ratsimazafy ny amin'ny hoe raha zay no rythme raha izay le kilalao tiany fitondram-panjakany hitondrana azy de izy ny rehetra hoe zay zavatra iainany am'izao zakany rehetra ihany fampetratsika amin'ny fanontaniana mo ve mety am'izao fitondram-panjakany zao zany raha pitso raha afaka pitso mo ve azo iainany zany ho azy ireo ho zakany ve zany de mety izy ireo ihany miantso hoe ilaina ny réconciliation nationale manaova amnistie sélective fa tsy mety io zavatra io na manaova amnistie générale oka kose tsy tokony hanao an'io ny asaisie na hoe foany le système anticorruption io fa tsy mety io na hoe izay nge nanao an'ity tratry mibaiko tamin'ny fotoanandro fa sintsisa mety ho zay indray le langazy afaka 2 taona na afaka 3 taona sy tiatsika iveriny zany kanefa rehefa mahita zao zava-misy am'izao fotoana zao de ohatry ny mandeha am'izany lalan'zany a lay zava-misy ataon'le fitondram-panjakana de mampatahotra ihany le izy député Alain Ratsimazafy izay mo lay hoe mpitatana fa ity koa isika avy tiany vompanohatra zay samany io hevitra de io zao tsika samy mahita hoe mandeha le mobilisation an'le vahoaka le leo de ndao rangah ijora ndao rangah ietsika ndao rangah mba hanao dibe ampilaminana ndao rangah mba hiteny am'ty jirama tya ty prime exceptionnel ty tena jiko tapaka rano tapaka ty resaka hoe année blanche eo université satria 2021 reo afaka baka tsy mianatra inona ny tokony atao misy fifanetana fiarahamonina de izandray zany no gadraina senjehana raha-pitso satria ve tsy azo ataony no vahoaka no miteny an'izany de ampitombo zany koa ve lay endrika na le esprit an'lay fonja manara-penitra mba hahafahana manidy sy mampitahotra an'lay malagasy tsy hetsika de ho hitatsika eo fa ty moa zany raha mitoty député Alain Ratsimazafy marina mihitsy zany voalazana zany na manafaniry ary ny fanamarihana aloha tsara ihany apetratsika de ny hoe tsy hoe miaro ny tsy maty manota akory tsika eto fa kosa milaza ny zava-misy hoe ny zavatra hita mantsy am'izao fotoana zao a de hitatsika fa tsy any amina asa na hoe zavatra natao fa fandikan-dalàna no tena hita taratra ataon'reto olona zay voentsika am'izao fotoana zao reto a fa toa alako bika tsy tiako tare ka amoronana ny izao entsika fanenjehana samy hafa zao na manafaniry ary eto moa mampatsiahy fa raha ny raharaha misy ange eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny eo anivon'ny gouvernement tam'izao fotoana zao de anisan'ny nampametram-panontaniana maro ohatra raha sy diso hatramin'ny filoham-pirenena nanamarika ny hoe ny vola atao amin'ny ferany nanodidina ny 400 millions d'ariary aizy zany am'izao fotoana zao nefa reto le orinasa zay nanatanteraka ny asa fanaovana fikojakojana ny lalana dia mitaraina mafy mandraky ty androany mbola tsy voaefa ny volan'izy ireo hitatsika ny nampimenimenina maro a mahakasika ny raharaha bombo siosety teto amin'ny tany sy ny firenena zay natratratra any amin'ny 8 milliards d'ariary zany ny farana teo amin'ny fanesorana ny ramato minisitra ny raharaha ary ny fampidirana ponja ireo tompona andraikitra vitsivitsy teo anivon'izany ministera zany fa aiza le tena fitohizany lay hoe ahafantarana marina iza no tena tompona andraikitra voalohany tamin'izany
volabe zany a zay teo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena akoatran'izay ihany koa de hitantsika teo amin'ny fitantanana ny covid fa maro ny zavatra tsy nazava teto amin'ny tany sy ny firenena araky ny nambaranao teo hoe zakany reo olona zay mety enjehana ankehitriny ny zavatra misy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao fa move izay marina ny sanatria ho lasa kolotsaina eto amintsika ka hifandimbindimby ao anatin'izany sehatra fanenjehan'izany de okare mba tsy ho lasa sanatria ho kolotsaina eto amintsika zany fa mba hijery zay aso sy atsarany firenena tsika mianakavy fa mahalasa saina raha ny zavatra hitantsika amin'izao fotoan'izao ary indrindraindrindra ny hoe ireo fanodikodonam-bola maro samihafa zay hitantsika amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena akoatran'izany ny fanondroanana an'ireo are-pirenena ao ny bois de rose ao ny volamena ao ny vatsoa zay rentsika vahoaka fotsiny fa hoe misy tratra tsy misy tratra roa fa aiza ilay tena tompona ndraikitra voalohany amin'izay fanondroanan'izay to mangina fotsiny a amin'izao fotoan'izao ka raha ho avy ny fitondrana indray raha pitso raha afaka pitso fitondrana vaovao dia hitsikafina avokoa indray a reny zavatra reny ny tiana atongavana de ny hoe aleo re mba hotoizantsika hatramin'ny farany ny fanadiadiana ary manome valy ny mazava ho an'ny vahoaka malagasy tsika mpitantana ankehitriny mba tsy ho sanatria lasa endrika valyfaty ara-politika no isy eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny vahoaka malagasy ihany koa de tokony mba tsy ho tompotra amin'iny amin'ny fahafantarana ny marina amin'ny raharaha rehetra tsy mazava eto amin'ny tany sy ny firenena indrindraindrindra amin'ny lafi ny fitantanana araboly eo anivy fitondram-panjakana ary indrindraindrindra ihany koa amin'ireny lafi ny fanondranana ny are-pirenena ireny satria dia tokony isitrahany vahoaka malagasy ny tombotsoa avy amin'izany hoe are-pirenena zany kanefa de fantatsika fa olombitsy no manao an'izany eto amin'ny tany sy ny firenena ary raha misy ara ny fahatratrarana an'izay hoe fanodikodonana zay na ihany koa ny fanondroanana tsara-dalàna zay a dia toa miravina fotsiny ihany a ary dia ny vahoaka dia atao hoe valalanina zany manoloana an'izany a eto amin'ny tany sy ny firenena ny resaka re-pirenena tavan'ny olombetsy ny sisa moa efa nitondrahadevitra iray tsika deputelaina tsy mazafo maly zany a mikasika indrindra ny resaka fanjonoana ny crabe vivant na ny crabe velona zany zay ahondrana ny sinina hoe monopolizen'ny orinasa vahiny zany sehatra zany ary tena tsy ahitany malagasy mangirana nefa hain'ny malagasy le asa ary efa nanana fifanarahana amin'ireo orinasa any sinina nareo fournisseur zay mandray izany na preneur moa zany marimarina kokoa mandray izany any asinina any reo malagasy de tena am'zao mihitsy ny siny hoe raha mbola zay ny eto ary raha mbola misy koa zao fanjakan'izao a miaraka aminay a de tena tsisy gasy a afaka misehatra anatin'izany asa zany de tena malahelo sy tena malotolotika ny fo mihitsy zany hoe atram'izany ve no anambanina sy apitehana n'ilay malagasy nefa reo orinasa reo a dia bosy anankiray sy noho anankiray ihany ny tompony fa mody manao a amina fasady karazana orinasa maromaro dia tsy misy lay fifaninana ny tsena lay vidina fa zareo a no manao mafana sy mangatsika eo anatin'izany mbola manakambara-betsaka mihitsika satria mbola misy ny antotantaratasy azotsika resahana momba an'le saisa zany na ny autorité sanitéraliétika anatin'ity resaka ity deputé alaina tsy mazafy mbola azotsika resahana amin'ny fotoana zay ia fa anozako kely an'izay fotsiny na manafaniry de hita taratra eto amin'ny tany sy ny firenena an'izay le hoe toa endrika fanapotehana reo orinasa malagasy a zay atao hoe tokony omena tombondahany kanefa dia hosihosena amin'izao fotoan'izao maro de maro ary zay mampahonena amintsika vahoakany hoe aiza lay ampim-po-pirenena indrindraindrindra ho an'ilay mpitondra amin'izao fotoan'izao hoe aiza zay ampim-po-pirenena sy fitiavan-tanindrazan'izay tsy ny famelomana n'ilay malagasy na ny fanomezana aina ny orinasa malagasy ve no lahara-pahamehana no hoe anome vahana indray ireo orinasa vahiny a hitrandraka sy aka n'ireo are-pirenena eto amintsika ireo a dia hitantsika taratra mantsy amin'izao fotoan'izao fa
tsy mitsymitsy zany hoe fandraisana an-tanana amin'ny alalan'ny hoe atosika omen'ny fanjakana nreny mpandraraha malagasy reny. Marobe ny orony mpandraraha malagasy eto amintsika zay atao hoe miezaka mametraka an'izay vita malagasy zay a fa sy tafavoaka e, hitatsika ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao ary betsaka ny atao hoe orinasa voatery nikatona raha tsy teny fotsiny amoa ny fanapitehana mihitsy amin'ny orinasa ty koa zay hitatsika ankehitriny raha ao anatina fotoana fohy tony hoe telo volana farafahalavany ny manaovana an'izay contrôle zay teny amin'ny ireo tsena zay nisy ny triple A ny varotra ireo vokatra malagasy ireo ary amanarivony ange ny mpiasa amin'izany orinasa zany fa mandraky ty androany tsy mbola afaka ny sokatra zany orinasa marobe tsy voatanisa fa satonany fotsiny zay etiko any ahona amintsika fa hoe tsy manana finiavana ny ampandroso ny mpandraraha malagasy raha izao mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoan'izao fa alohan'izy ireo manome vahana andreo mpandraraha vahiny marobe ny sehatra ary atao hoe satonany ihany nentina isy namana faniry teo mba hahafahantsika mahita an'izay fomba fiasa sy fanitsakitsahana an'ireo mpandraraha malagasy eto amintsika ireo. Ny eo anivony resaka letsimo zany zao de misy fanairana indray zay rentsika zany sy voaray mandehandeha any ambadika any amin'ny hoe fandrarana amina famoahana am'izay letsi zay tokony efa handeha zany indray zany noho ny antony zay voalaza fa fandaminana, noho ny antony voalaza fa misy indray ny fanapahan-kevitra zay horaisina mahakasika an'izany ny eo anivon'izay no voatontonona ao anatin'izay na le groupe na opérateur na letsi zany na manao ny fandranana zay letsi zay mbola ho adeditsika moa zay député Alain Ratsimazava fa ny famitianatsika zany adihevitra rehetrarehetra zany de hoe na inona fanapotehana na inona fanenjehana de tsy avela marina tsy hipotreny foana ny raharaha ary zay le teny président Marc Ravalomanana hoe tsy ho foana tsy akory ny fanantenana fa raha mbola misy ny farany de mbola misy zay fanantenana zay de zay ny nambarany mikasika ny raharaha-pifidianana 2018 mbola tsy vita akory ny mandat fa voandray fahatelo taona an'izao fitondram-panjakana zao député Alain Ratsimazava de efa mikorotana ny adihevitra efa lasa le filohan'ny androm-panjakana sasany efa rava le androm-panjakana sasany momba ny fifidianana sy ny rehetrarehetra de manomboka mivoaka le doublan raha mbola tsy révisena tsy mbola tsaray ny liste io de mbola iverina ny doublan ny olana raha-pifidianana teto tena nanahirany ny fifidianana iny ary mitondra problème be mihitsy iny an'ny firenena de zao fotsiny no famitiana amin'ny président Marc Ravalomanana azy hoe vitsy mikitra ny rery ary mbola manantena de zay ihany koa no message ho adressena ho atsika zay mpiaradia amin'ny président Marc Ravalomanana ho averintsika ity interview natao amin'ny président Marc Ravalomanana ity teny amin'ny Carlton Anosy mamitina an'izany adihevitra lehibe zany hoe rehefa misy Andriamanitra de mahay mampiteny tsy mahay mampetsika ny olona amin'ny fotoana rehetra io ary mahay mametraka an'izany hoe aiza ny lalana tokony izoran'izany de notsika ny hevitry ny président Marc Ravalomanana resaka fifidianana io sy ny alabato fa mbola manana fanantenana ny amin'ny hoe mbola hanana an'izay sika rehetra za ve ny tokony ametranareo le fantanina sady za le victime lesy sa ho lafo matomy ny vitsy mikitra ny rery zany ranga ty zay fotsiny resahana fa aleoko mangina satria zany laza vera mbola misy keo ny farany tsy foana fanantenana tsy zany zao samy milaza dolika izy any lazan'iny to tsy zao ihany ary izy andresany amin'iny tsy vahiny avenivelany iny nge tsy olona ray za tsy mahalala an'izy fa izy koa mety tambesatra tao natiny loatra le feon'ny fieritreretana de ray zay naonao ary no ela betra teo ariny izy vao laza raha tsy nahazo pression avy an'ray nga de aonandray ny hevitritsika am'izay zay nahoana izy vo nisy ny teny iny tena tsaona tsy mariny zao fefela be efa telo andro efa trandro herinandro dra aloha tsy malala zay mifandraisako azy fa za fotsiny resahana hoe vitsy mikitra ndrehetra tsisy namoaka iny raha tsy nisy nanana profo tana raha tsy ny teny izy professeur James ave de hiteny andreny professeur be reny ata izy ny teny azy tena mpisakafoanina sa tena fivoriana sa namany tao ihany namoaka azy fa zany zavatra tena mamoafaty zany tsy fanao mihitsy zany eto amin'ny tena fantikana famadihana tanyrazana mihitsy zany tra izao filazana zany
hitatsika arak'ireny moa zany fa de manomboka mivoaka ny mariny ary tsy misy marina zay tsy hipotra ary ny marina de marina foana ary zay moa anisan'ny ambety tenin'ny filo Ravalomanana zay hoe ny marina foana ary hitatsika zao fa ny amin'ny teny ho azy a ny zavatra nisy zay nitranga tamin'ireny fifidianana tamin'ny 2024 reny ary ireo tompona andraikitra maro samihafa de enjehan'ny eritreriny io moa misy fitenitsika malagasy manao hoe aleo anjehan'ny masika toin'izay a enjehan'ny eritreritra tsy adala ny ray aman-drenitsika tany aloha tany a nametraka an'izany voambolan'izany fa mitombony zany ankehitriny ary manomboka mahititsika fa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao sy izay ny ray petsapetra taminy a de efa manomboka maneho an'izany zavatra tsy nitovik-hevitra ao anatin'izany fitantanana ny raha-pirenena zany amin'izao fotoana izao satria kibokibony marina dia manomboka maneho amin'izay hoe ha zao kosa ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany hitatsika fa miainga avy eo anivon'ny seny no na afataratsika an'ny atao hoe fiandohan'ny loharanom-baovao mahakasika an'izay fifidianana 2024 zay ary tsy nitsahany teny a ny olona zay tompona andraikitra taty arina nametraka fanamariana ary hitatsika taratra zany fa nisy tokoa ny tsy fahatomombanana tamin'ireny voka-pifidianana tamin'ny taona 2024 reny a io moa ny tantara dia mbola hitsara ary apetraka foana ato anatiny nteanivon'ny fanoherana sy ny atokotiky Madagasikara hoe tsy ho foana amin'ny fanantenanay satria ireo vahoaka ireo a de efa manomboka mikikika amin'izao fotoana izao maneho an'ny heviny mahakasika ny fitantanan'ny raha-panjakana zay hita fa tsy mandeha amin'izay loana ary tsy mitondra fivoarana amin'ny isa-tokantrano ny lafi-pitantanana misy eto amin'ny tany sy ny firenena katsikakitsika raha ohatra ka manomboka aseho ny tsirairay izay tandrify ny marina tamin'ireny fifidianana ireny ahafahany vaoaka malagasy mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fotoana zay lanan'izany hoe iza no tena manana ny fahamarinana ary iza kosa no ny aina tao anatin'ny nosika sy ny alabato andritra n'izany fifidianana zany ray aman-dreny reny mitondra an'ireny fanazavana sy fanamariana ireny anjarantsika no misaintsaina an'izay ty ny filoha Marika Ravalomanana ohatrany an'izay eny ary député Alain Ratsimbazafy zay ny amin'iny loha hevitra anankiray iny tsy maintsy nyresahantsika manko zany loha hevitra zany satria manahirana le raharaha zany tena manahirana mihitsiny satria marina fa samy malagasy miaina ato anatin'ny ty tany ty tsika kanefa de mbila misy any sokajin'ny malagasy ho sasany ho tena angambany tena hoe tena tsy ambikambon'olona tsy de tena azo eno-kevitra sy ny sisa de ampiarina an'izao lafin-javatra rehetra zao de raha ohatra zany tsy mitandronytsika ary io endrik'ilay tolona nataony mpanohana ne an'Andriamatoa Zafy Albert tamin'ny fotoan'andro hoe ndao hitory fampihavanam-pirenentsika ny anton'izay de hoe mba tsy hisorohana am'izao tranga izao eto amin'ny firenena ary efa mba misy ihany le aky tamin'ireny fionana teny amin'ny CCI vato reny efa nisy ihany ezaka kely nataony teo anivon'ny FFKM ny amin'izay hoe ndao ary hampiombontsika ary efa nisy ihany teny efa zava-dehibe ny fihetsika nataon'ny président Marika Ravalomanana nanaiky ny fifidianana 2018-2019 sarotra nanaiky an'ireny ary nanympanaradian'ny président Marika Ravalomanana ary de gaga fa nanino ny président nanaiky fa ahoana président tsika ne nandresy tsika ne nitarika ny vonona ne ny vatotsika tsika ne nananam-pirofo sy ny sisa fa sy président Marika Ravalomanana draso aloha amorona ady atrano zao lafin-javatra rehetra zao satria efa nafantatra hoe nisy nikenikena fitaovam-piadiana teto satria efa nafantatra ny taty anivon'ny fanohanan'ny président Marika Ravalomanana sy président Marika Ravalomanana ny hoe tsy mikendry afa-tsy ny haka fahefana amikery retolo reto ka aloha tandrovona toy ny anak'Andriamaso zany fiandrianan'ny firenena zany mahavoaka ny voaka zany zay fahendrena zay de voavolo tao anatin'ilay fiarahana tamin'ny président Zafy Albert
le hoe anao fampiavanam-pirenena ary io vatona melakafatra io zay mbola tafaraka amin'ny président Marc Ravalomanana ao anatin'ny RMDM am'izao fotoana zao ny président Tabera Andriamanatsoa zay nentina tety a Madagasikara atao anatin'izany CRN sy ny fampiavanam-pirenena zany anisan'ny fruit zany anisan'ny vokatra zany ka zay mbola hoe nisy fotoana nahafahana mitandro izay taty amin'ny 2019 fa azotsika tsaina moa raha ohatra ka tsy nanaiky hatramin'ny farany président Marc Ravalomanana ary vokatra zany amarin'ny vanim-potoana nge raha ohatra tsy nanaiky izy zao zava-misy ny doublant sy ny révélation mempotra tsikelikely zao hoe saingy zao tsika hoe lay fisainana zay fa mametrako zava-dehibe amin'ny firenena sy ny vahoaka de verina kosa hoe efa nanomboka voaray taty anivon'ny mpanohatra zany fa saingy ty kosa ny apetratsika mandraokariva araky ny teny député Fiatraralamy Zafimbololany amin'ny hoe tsisy anaiky tsony kosa eto raha ohatra ka ataonareo lalakitakso raha ohatra ka ataonareo lalandririnina raha ohatra ka ataonareo tena hoe efa zatra ny hoe satria mpandevitra reo de ataonareo foana lay maniera sy pratikany amin'ny hoe ndao fefa lala hitatsika io hoe azo mbola ataondray mangalabaty na triplon na quadruplon sintsisa fa hoeto foana amin'io bo tsy mivily de angamba kosa otsika hoe nandefitra indray indroa azo natao fa ohatra ka entina hanapitehana firenena sy hanaovana tsinitsinina mpiarabelona kosa lizy everina fa mbatsirariny zany de zay nefa no mbola handrosony ny mpanohatra sy ny président Marc Ravalomanana vahaolana ihany hoe asive concertation hoary ty raharaha ty mbola tolo-kevitra vahaolana ane zany tompoko aza maika niatrika fifidianana nareo fa andao alamina ny firenena fa raha ohatra io ka tsy milamina pira mihoatra ny zavatra nitranga ny zavatra hitranga eto ary samy nahita ny vavolombelona tsika pira metro ny zavatra nitranga nandritra crise politique teto amin'ny firenena mety zavatra hitranga ary le izy tsy zao tsony ny zavatra hitranga député Alain Ratsima zao tsy hoe crise post électorale fe crise post électorale tsony izy eo fa crise sociale enjana be satria ny vahoaka ihany ko de efa voafitako zao fitondram-panjakany zao ny amina resaka hoe fiainana sy ny fari-piainana sy ny reo programmana sasamy hafa laza io misy tamin'ny fotoanandro de laza izy fefa vonona ny vola de rehefa nampise makety izy de efa mifampiresaka tamina mpamatsy vola sisy izy kinanjo plan émergence Madagasikara mbola ifampiresahana ny banque ny Rothschild and Co am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe hikaroka famatsim-bola amin'ny PEM resantsika iny rehefa zay adevitra ara-pifidianana sy fandeferana zay no everitsika zava-dehibe député anay kanefa osika tsy misy miandro vonona tsony eto amina lafiny zavatra ohatran'izany fa mba miazira ny olona satria efa trop loatra le izy everiny sasany hoe io lalandririnina io ka azo atao no manitsy an'io na de fahavaratra ary tsy tompoko tsy azo atao zany marina de marina zay namana faniry ary ataoko fa tafita angamba ny afatra am'ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao fa tena ilainy zany fiaraha-midinika zany raha tena hanavitra ny firenentsika ary tsy ataotsika mahamaka ny fepitoana zay hoe tsy maintsy amin'ny tanany fifidianana fa mba anomanantsika an'izany ao anatin'ny filaminana dia aleo aloha mifampidinika ny tompona andraikitra amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-tsosialy ary indrindrindra ihany koa ny atao hoe ny fiarahamonim-pirenena satria dia ny mahasoa ny firenena ny tanjony tsy hitady zavatra afaka ohatran'izay tsika fantatsika tsara ny zavatra efa nitranga teto ary rehefa mandalo krizy ara-politika ny firenentsika de fantatsika fa tena mitotongana ny ari-karena ary miteraka fahatrana eto anivon'ny firenena zany ny manarina an'izany anefa tsy mora ka io moa no misy ny fomba fitentsika malagasy hoe ny anongotsongonany maty de ny fatahorany andevombelona de ny mba hialana am'ireo ahiahtsika isan-karazany zay hitatsika am'izao fotoana zao ny ireo mpisehatra ara-politika ny ireo mpisehatra na ny tompona andraikitra eo anivon'ireny fanaraha-maso ny fifidianany reny de tsisy zay tsy efa nitondra fanehoan-kevitra amin'ny hoe ilaina ny fanomanana miaraka an'izay fifidianana ifanesa ato amin'ny tany sy ny firenena ary mba ao anatin'ny foto-kevin-dehibe zay iombonana no irisoana am'izany mba ialana am'izay hoe olana
na krizy eto amin'ny tany sy ny firenena zay ka eto de tsy sasatra zay a ny manao an'izay antsoavy zay indrindra ny anareo anivon'ny fitondram-panjakana mba hiaraka hitodika makany am'izay tsika am'izao fotoana zao satria fantatra nge efa tsy mandeha itsony raha ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ary tsy misy zavatra ho atenain'ny voaka malagasy itsony am'izay lafi ny fampandrosoany zay satria hitatsika araky ny efa natsidiky ny namana faniry teo fa efa aty amin'ny fahatelo taona ny fitondrana ny firenena ve ianareo am'izao fotoana zao a zay vao hitady kabinet ho mpanolotsaina ara-pitantanany eo amin'ny sehatry ny arabola hitady an'izay famatsim-bola aty seroa zay fa inona ny natao tao anatin'izay telo taona zay raha efa ta anatin'ny fampelezan-kevitra name tokony malagasy fa ny azahoana ny fahefana no ela dia tanteraka reto fampanantenana isatsokajany reto aiza milaza koa ianareo teo aloloha teo fa anao na handray ireo hoe cerveau nateto toerana na tany ivelany ay zany mandraky ty androany tena vao marina mihitsy amin'ny asa ataonareo hoe tsy mbola misy zay cerveau zay ao anatiny zany fitondram-panjakana zany satria tena kofona le firenena ary tsy misy zavatra azo ny voaka malagasy naraina intsony fa de miaina ao anatin'izay hoe fahasairana lalan'izay manahirana menao an'izany hoe mihiba ny arikarena fobe eto Madagasikara 700 -7 tsy nisy mpitondra fanjakana teto tsy ka hoe tonga am'izany ny arikarena fobe ny firenena nefa dia firenena tsy nandalo ady firenena tsy nandalo loza voajanahary goavana raha jerevana na de atao moa ny anareo am'izao fotoana zao hoe ny covid ny nandalo teto fa firenena izany tsy nandalo covid ary raha ho atsika eto Madagasikara raha mbola atao hoe vitsy ny olona zay tratra n'izany valanaretina covid-19 zany ka inona ny tsy anaporofonareo fahaiza-manaonareo amin'ny fitondrana ny firenena any am'izay sehitry ny fampandrosoana ara-teo karen'izay fa de mampalelo moa zany ny zavatra misy namana faniry am'izao fotoana zao sahiratsika miadevitra ny tiadevitra faharoa ty deputé Alain Ratsimazafy fa tsy maintsy resahantsika nefa le izy araky ny fomba zay tokony resahantsika azy zay manahirana le izy a tena manahirana le izy a de zay mampanahirana le zay no izytsika hoe aloaloha izy atombotsika anty amin'le resaka filakevitra minisitra satria zay angamba ny deputé Alain Ratsimazafy no mety azony rehetra azy satria hoe inona moa zany resahan'ny deputé sy faniry zany de aloha resahantsika le izy satria nisy filakevitra minisitra omaly zany tary amin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana teny iavoloana natanterahana azy io zao de efa fanontaniana mipetraka io tonga tamin'ny lady ny filoham-pirenena inona mivalo ny confinement ny filoham-pirenena nanao confinement manokana ho azy izy ve nisy fitiliana natao ho azy ve rehefa miverina avany Glasgow rehefa vita vaccine ve rehefa vita vaccine ve iny seva iny tsy adevitra iny satria zao ny anton'izany niverina niaraka tamin'ilay sidiny izy zay a nisokatra tamin'ny fahinina ny volana novambra izy fa fito ny volana novambra ny tonga teto Madagasikara tika zay re olona niaraka taminy dia natao testa PCR dia nyconfinena tany amina hotel de aperatsika ny filoham-pirenena hoe nanao an'izay ve ny filoham-pirenena inona ny valo ny fitiliana natao azy satria izy tsisy hoe ambony lalàna zany foatry ny olo-pirenena rehetra io ary tsara fantatry ny voaka malagasy indrindra le izy tsy ho tompotra amin'io ny voaka malagasy raha ny tokony izy de nitarika fivirina izy zany tamin'ny omaly de mila fantatry ny rehetra le izy hoe inona le izy fa tsy hoe rehefa filoham-pirenena dia tsy azo atao an'le testa PCR araky le fandamina napetra n'izy sy ny fanjakany ihany nametraka an'izay efa fantanina napetratsika zany a am'le nanao auto confinement sisa fa hitatsika eo fandeha an'izay fa ovakitsika satria zay ataotsika hoe mbola ataotsika tsitsatsetsa tsy alitra na manahirana ary zany raha ny velona zany adevitra be a hoe avoay ary ny bulletin de santé an'le président satria mivory tamina fivirina raisam-pirenena indroa izy tany Nations Unies tany New York amin'ny fivirin'ny 76e session-ny Nations Unies sy ny fivirin'ny COP26 tany Glasgow
misy fandaminana ara-pahasalamana daholo ny am'ireo de apetratsika izay fanontaniana zay kibo mitsara tena malala ny tokony ataony fiverenantsika ty adevity deputé Alain Ratsimbazava de hovakiko hatramin'ny farany mihitsy le izy a de resantsika am'izay le izy rehefa aveo zany zao zany le vokatry ny filan-kevitry ministra Omaly ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nakatoavina ny fisafidianana ny kabinetra Rothschild & Co ho conseiller financier an'ny République ny Madagasikara eo zany zay a hitantsika amin'ny sary io le izy ny Rothschild & Co dia vondrona iraisam-pirenena maly eo teny sy matianina manokana amin'ny torohevitra amin'ny fanjakana sy ny orinasam-panjakana eo amin'ny fitantanam-bola arak'izany amin'ny mampanolo-tsaina ny Madagasikara azy manomboka zao ozy izy a Rothschild & Co dia manolotra avy hatrany ireto asa manaraka ireto voalohany fiomanana amin'ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena na marché financier ary ny notation inaugurale sy ny fanatsarana ny indicateur de compétitivité any Madagasikara faharoa famatsim-bola indray ny rafitry ny reny volan'ny Air Madagasikara capital io zany ny Air Madagasikara famatsim-bola indray ny rafitry ny reny volan'ny Air Madagasikara sy fitadiavana mpampiasa vola vaovao ho actionnaire io amin'ny alalan'ny fonds propre de nasiny eo sy natrosa ary fahatelo fitadiavana famatsim-bola ho an'ireo tetikasa lahara-pahamena ao anatin'ny drafitra fampandrosoana ny Madagasikara na PEM ny cabinet Rothschild & Co zany ny hitady am'izay fitadiavana famatsim-bola ho an'ireo tetikasa lahara-pahamena ao anatin'ny drafitra fampandrosoana ny Madagasikara PEM andrekaiko anao ay ty mandresahany aty mbola tsisy famatsim-bola ay ty resaka hoe tokony lancena tamin'ny volana janoary teo my PM sa tamin'ny volana iny izy teo mbola tsisy famatsim-bola de niembotra le izy de toizantsika le fanazavana 5 volana 15 mois azo havaozina renouvelable zany ary manakely manomboka ny 15 novembre 2021 15 novembre zany dia amin'ny 13-14 amin'ny latsinainy zay député Alain hatramin'ny fa 15 volana febroary 2024 io ndray le 2023 io de mitady famatsim-bola amin'ny PM de mahita vola zany Rothschild & Co ary manam-bola izy satria ho resantsika momba azy rehefa aveo de nefa miresaka 2023 tena kilalao hafahafa ty ny fotoam-piasana ozy izy a de 15 volana manomboka 15 novembre 2021 ka hatramin'ny 15 febroary 2023 miaraka amin'ny Madagasikara natolotry ty kabinetra ity mahery ny 30 ireo gouvernement sy orinasam-panjakana maneran-tany nomeny torohevitra ary miara-miasa amin'ny firenena maro mitovy amin'ny Madagasikara toa ny Côte d'Ivoire miara-miasa toa ny Côte d'Ivoire Benin Niger indrindra ary ny aty Afrika izy de eto am'izay ara no tena mila enontsika tsara zany ty paragraphe farany ty ao anatin'ilay tatry ny filan-kevitry ministra ny traikefa ananany dia tena ilaina amin'ny famaritana ny paikady ara-bola mety ho amin'ny Madagasikara amin'ny fanohanana azy amin'ireo dingana rehetra amin'ny fifampirarahana ara-bola veriko tsara indray le izy ny traikefa ananany de tena ilaina amin'ny famaritana ny paikady ara-bola mety ho an'ny Madagasikara amin'ny fanohanana azy amin'ireo dingana rehetra amin'ny fifampirarahana ara-bola Madagasikara dia afaka mangataka any amin'ny Rothschild & Co ihany koa amin'ny sehatrafo toy ny famaritana ny rafitra macro-fiscal ny fanomanana ny drafim-pampandrosoana nasionaly ny torohevitra mampandroso amin'ny filarana IGF doing business sy ny OECD sy ny sisa zay le izy zany hoe ny traikefa nanana zany hoe mbola tsy miteny zany le cerveau amin'le fanjakana tsisy dika an'le cerveau
resaka ambony vavahady fotsiny fisiny zany hoe cerveau sy ny tsisy fa nitraika fananany de ilaina famaritana paikady arabola mety ao amin'ny Madagasikara amin'ny fanoanana amin'ny dingana rehetra amin'ny fifampirarahana arabola de aiza le financier gasy zany aiza le cerveau be da be miforonina atao anatin'izao fanjakana zao aiza le soi-disant technicien na enjana be miaraka an'le fitondram-panjakana zay a lay fanapahan-kevitra ndraisin'le fitondram-panjakana kanefa ny olana de zao vao maheno an'le roadside fotsiny tsika lay groupe na le vondrona de efa miororo manoatra zao tena ohatran'izao poziko zao mihitsiny satria fantatra hoe izy io groupe io izy reo famille roadside reo iza Rockefeller iza groupe Bilderberg ny ao ambadiko zao rehetrarehetra zao no mahay miziny ato ambonin'ny tany ary tsy mbola andeha lavitsika ao anatin'ny gouvernement mondial sy nouvel ordre mondial sy ntsisy fa maninony tsika no maka banque d'affaires anao conseiller financier ana état anankiray député Alain Ratsimazafy tena mahavarinana manafanira ary zay moa ny any de hoe fanontaniana tsotra no apetraka hoe fa inona zany nataonareo atao anatin'izay telo taona zay raha fanomeza toky tany anatina fampelezan-kevitra fa efa vonona avokoa ny mpamatsy vola sy ny sisa sy ny sisa andreny makety isan-karazany reny ankehitriny a ny fitondram-panjakana malagasy mihitsy no mitady mpanolotsaina manokana amin'ny sehatry ny arabola midika zany a fa tsy misy azo raisina ve zany ny technicien araky ny fanambarana namana faniry to eto amintsika ary ianareo zay nitatana n'ity firenena ity zany zao de mahatsapa fa tsy tafavoaka anareo le firenena matonareo a mitady mpanolotsaina manokana ary tadio fa cabinet le izy teo zany hoe cabinet privé io zany izy vola mpanjakana zany hoe faina ao anatin'ny 5 volana ho tampikarama na takalony zay hoe asa zay ataon'ty cabinet Rothschild and Co ty izany no mahalasa saina am'izao fotoana zao ary akoatran'ny fanambarana namana faniry teo hoe iza moa io cabinet io sy ny fahefany io maneran-tany mampieritreritra zany ny tantara de mbola hitsara fa hiarahita sy hijeriny zany fomba fiasany zany cabinet zany tsika satria araky ny efa nambara teo de anomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao de efa raikitra fa ho tompona andraikitra amin'ny sehatry ny fanoloran-kevitra ny fanjakana malagasy zany cabinet Rothschild and Co zany 10 volana araky ny efa nambara teo tsy foy zany fa lafo zany 10 volana zany ary fantatsika tsara fa hiatrika fifidianana tsika aorinany zany 10 volana zany inona ny zavatra hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny maimizany zany cabinet Rothschild and Co zany am'ireo firenena zay efa niasany zany efa voalaza teo moa ny apahan'ireo firenena zay miara-miasa am'zany cabinet zany de hitatsika eo hoe oentina ho aiza marina ty firenena ity fa amiko manokana dia kely ny fanantenana ary mampanany ho avy ny firenena malagasy raha izao fomba entina hitantanana ny raharam-pirenena zao a no jerena zany eto zany tena ny intellectuel gasy mihitsy a ny lay fanahy malagasy mihitsy ny tena tairitsika député Alain Ratsimazafy satria rehefa miresaka ho atsika Rothschild fotsiny na mbola tsy miteny Indco satria rehefa Indco zany dia ny compagnie reo mpiaradia aminy mpiara-miasa aminy a dia mangoritsiny tsika satria zany no mifehany teo karena sy ny politika eto ambonin'ny tany am'izao tontolo zao indrindra aty amin'ny resaka occidental zany de izay ny antony mahatonga atsika miresaka am'izao fotoana zao hoe fantatry ny vahoaka malagasy sy ny rehetrarehetra ve ny zava-doza ao ambadiky nyzao adevitra resany zao ny volany Hermad tadiavana capitale zareo manana sehatra ikeroana zany zareo nanolo-tsaina mikasika ny resaka macrofiscal zareo no resaka mikasika indrindra am'ty PM ty fa fantanina apetraka amitsika kabinetra zany izy ty dao ataotsika am'izay zany
na de fantatra azy hoe inona n mahay mihitsiny tsisy dikany aminy zay resaka budget de l'etat anao aninane zany ananany zany satria vola miparitaka ery ambonin'ny tany ananan'ireo olondreo ny banky sy ny rehetrarehetra izy ny tompony zany eto ambonin'ny tany na i Rockefeller na i Rothschild na i Renault na i groupe na Russell zay anisany linengeza be zay miaradio anatin'izany fa raha miresaka ohatrin'izao tsika de ataovy mangarara ohatrinona raha ny karaman'ity kabinetra ty ho an'ny fitondram-panjakana sady resentsika jany sady hoe iasa boja titre gratuit fotsiny conseiller financier a titre gratuit fotsiny fa tsara samaritana tsara fana haiko aloha de mbola tsy itovizany hevitra aminy satria manana ny clan an'ireo ary manana ny zavatra metimety amin'ireo sy arahany ara-pinoany reo mbola tsy hidirantsika zany fa raha hovakitsika androany zany asa loatra fa raha raty député anaira tsy mazafy fa zany adevitra zany tena hoetsintsika mihitsiny zany rehefa aka kabinetra ngezabe anao raisam-pirenena de mba hazavao ny karama mba hazavao ny lafin-javatra rehetra tokony ho fantatry ny malagasy fa tsy hoe mivoaka anatin'ny tatitry ny filakevitry ministra fotsiny de any de mangina de tsy hitany tena manahirany ty raharaha ty mbola hitondrantsika fanazavana bebe kokoa mahakasika an'ity namana fanira manaraka satria de tena hay-pirenena tokoa ity atao hoe fandraisan'ny mpikambona anivon'ny gouvernementa sy ny filohan'ny republika fanapaha-kevitry ity ilaina no mitondra fanazavana ho an'ny voaka malagasy satria indraindray tsika dia mandray amboliny fotsiny any zavatra hita sy re amin'ireny fanapaha-kevitra raisy ny fitondram-panjakany reny ary zay moa araky ny efa nambara teo de zavatra filakevitry ministra vomaly izy ity zay aloha no azonainetina amitsika mpanaraka ny fandarana mahakasika ity fanapaha-kevitra lehibe zay ny raisy ny fitondram-panjakany ity fa mbola isy ny fotoana zay tena anomezany atoky atsika fa hitondranay ny fanazavana bebe kokoa ny mety riska zany ao anatin'zay fandraisany fitondram-panjakana fanapaha-kevitra zay fa hatreto aloha de azo raisina ny hoe mampanabe ny ihany zany fomba hitantanana ny firenena zany raha izao fanapaha-kevitra iarahana amina kabinet anankiray zao no hitatsika zany ka ndreto namana rehetra mbola hitondra n'zay fanadiadiny zay ary hitondra ihany koa ny fanazavana ao amitsika avoaka malagasy fa dia manatitra ny fisaorana era-po era-tsaina atsika atao hoe fa lasalasa ihany koa ny fotoana am'izao fotoana zao ny fankasitrahana fankatelemana ao atsika nanjoy hatramin'ny farany ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ary hitondrana ihany koa ny veloma mandram-piona araky nefa nambara teny am-piandohana dia noho ny fandaminana dia niverina teto amin'ity fandarana ity ny tena androany ary tsy oela amin'ny alatsinaino avy zao de mbola hiaraka eto tsika hitondra sy amelabelatra andreo loha hevitra hafa zay ilatsika voaka malagasy fanazavana sy atao hoe loharanom-baovao ihany koa amin'ny raharam-pirenena zay anetananay foana moa ny hoe itsika aoka anaraka indrindrindra zany hoe raharam-pirenena sy ny lafiny ara-politika zany fa hafa ny zava-mitranga tany aloha tany fa ankehitriny de ilaina mihitsy ny vaoaka malagasy mahalala sy tsy hotopotra amin'io ny zavatra misy ahafahany mandray ny fanapaha-kevitra amin'ny fotoana zay ilanan'izany ka dia makasitraka toboky lahy makatelina toboky vavy namana faniry isorina ny namatsika rina rahabe mananjara zay nitondra ny fanokafana ny fanadidina ary ny fandraisana ny namatsika ialaindry miseza zay filoha nasionaly lefitra misana ny faritanina Tananarivo eo anevo ny RMDM isorina ihany koa ny solombamoaka ny Madagasikara ialain Ratsimbazafy niaraka tamintsika teo zay voafidy tetsy Atsimbrano dia isika menakavy zay manerana izao tontolo zao manaraka ny fandarana miara-manonja izany iverinay fa adevitra hafa ndray miaraka amina solombamoaka ndray no etsika raha pitso ary ny zavatra nambara teto dia anokatra ny maso sy ny sainy vaoaka malagasy ahafantatra sy alala ny tokony ataony ao anatin'izao adevitra zay mampangoritsina sy manahirana lalovan'ny firenena izao na izany na tsy zany dia ambety teny filo Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe
ny fanantenana raha mbola misy koa ny farany de samy mitondra-bavaka ity fireneny ity tsika satria samy matena manantena ho an'ny rapitso sy ny rafaka pitso fa mbola anana andrara andraikitra hanavotana ity firenentsika ity makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy